God took Christ at Calvary, tore him apart, soul and body. He sent his afatra ntoreny ny mpaminany William Marion Branham mitondra ny lohateny hoe Israely sy ny fiangonana laharana fahatelo. Ny fahafito amby 20 martsa 1779 tao Branham Tabernacle Jeffersonville, Indiana, USA. And accept Jesus as your Savior, then God gives you the baptism of the Holy Ghost as a na nomeri ny toko fa 20 amin'ny nomeri eo no anorenantsika ny loha hefitsika ny arivo. Ary eto manana baiboly efatra fanampy isika raha misy te andalina miaraka aminay. Afalany sasany amin'ireo olona nitondra an'ireo baiboly fanampiny efatra reo anareo. Raha misy mila baiboly atsangany fotsiny tanana eny ary misy akafotsiny eto rera Lafiliman raha sitraka ao ny anatony raiso izy ireo ary zareo raha mbola misy. Nomeri toko fa 20 iresaka ny am'ty dity avy amin'ny nomeri isika tsy hoela satria manome atsipiriany kokoa io no zay omeny ny Exodosy ny fitantarana. Ary te hanomboka eo amin'ny 15 sika ka amaky. Ary ny tompo ny teny tamin'i Mosesy ka nanao hoe alao ny tehiny ka vorinao ny fiangonana, ianao sy Arona rahalanao, ary nitenena amin'ny vatolampy eo imasony dia ampiboboka ny ranony izy. Tiako tsikaritra zany hoe ampiboboka ny ranony izy. Milaza tena manokana ny ranony, ary ampivoaka rano ho an'ny olona avy amin'ny vatolampy ianao ka dia ampisotronao ny fiangonana sy ny biby fiompony. Dia nalay Mosesy ny tena avy teo anatrehan'ny tompo arak'izay nandidiny azy. Dia nivoriany Mosesy sy Arona teo anoloan'ny vatolampy ny fiangonana ka dia hoy izy taminy mianory mpiodina moa amin'ity vatolampy ty va no ampivoanay rano anareo. Ary Mosesy dia nanainga ny tanany ka nikapoka ny vatolampy tamin'ny tehiny indroa dia niboboka be dia be ny rano ka nisotro avokoa ny fiangonana sy ny biby fiompony. Eny tsy misy olona manana zo ny anokatra ny tenin'Andriamanitra. Ao amin'ny baiboly voalaza fa anankiray ihany ny tonga atony anankiray vovony talohan'ny fanorenana zao tontolo zao. Nisy zanak'ondry ka izy irery ihany no anotokana afaka andray an'ilay boky amany tompoka ze ary anokatra ny teny. Eny ny fany masina io no nalefan'i Jesosy hiverina teo amin'ny toerany mba hitoetra eo amintsika mandra-piaviny indray. Ry Rahalahy Neville, afaka hitsangana sy hangataka amin'Andriamanitra ve ianao mba hiaona amintsika ankehitriny mba hitany teniny raha indro fatoriny zany raha sitraka ao ka afaka hangataka azy mba ho tonga sy hanampy antsika ankehitriny eo amin'ny fanazavana ny teniny. Fa hanondrika alohantsika sika raha sitraka ao ny hanona vavaka. Ry rainay izao arivo izao indray izahay dia tonga eto anatrehanao amin'ny fanetretena lalina tompo amin'ny fahatsapana fa ny herin'olombelona dia tsy ampy hamalina ny filana ra-panahy eo amin'izao andian'ondro zao dia izay nakambanao ivory tamin'ny fanahinao. Marina zany tompo. Raha eo raha mijoro eto aho anio ariva ho mpanelanelana tsy noho ny fanapahan-kevitra fa noho ny safidinao ny ilay fiangonan'i Jesosy Kristy tompo tamin'ny fahefany ny fany masina. Mangataka aminao aho amin'ny anaran'i Jesosy anio ariva mba hijery anay eo amin'izany famindrapo zany. Eny raha eo amin'izay ahafahanay mahita sitraka eo masonao. Ary eto ny rahalahiko sady mpiaradia no mpiara-manompo zay natsonao hatrany ankibon'ny reniny. Raha eo ho vitana ane anio ariva ny anokatra ny soratra masina amin'ny alalan'ny fany masina. Ekeo zany tompo amin'ny mahatompon'andraikitra azy amin'ity andian'ondry lehibe ity. Ekeo zany tompo. Raha eo tsy ny ho be resaka eto akory fa noho ny fahitanay fity tamin'ny alalan'ilay zanako voaombo anio ariva. Eny tompo, mijery anay ary manaova batisana indray amin'ilay hery mamelonay avy any an-danitra. Ekeo zany tompo. Isikafy amin'ny soratra masina ny sainay ary engene ny fonay mba hirehitra ato anatinay raha miara-miombona eto zahay.
ny amreto zavatra nomenao reto. Ikeo zany tompo. Rainay eo zao arivo zao aoko za iorona mafy. Ry Andriamanitra lehibe eo anana toe-tsaina mandanjalanja eo ambanin'ny fanarona ny lanitra voatany eo arivo. Vangio ny vahoakanao. Ampianaro avy amin'ny teny zahay. Ampanekeo ny fisainana rehetra zay mirenireny io arivo. Ie, ry Andriamanitra lehibe ampioreny ny sainay. Ie, ary omeo fitahina mahafinaritra zahay anio arivo. Ekeo zany tompo. Reny raha eo satria angatanay zany rehetra zany. Amin'ny anaran'i Jesosy no anomezanay fiderana sy haja ary voninahitra ho an'izany. Amen ary amen. Amen. Misotranao. Raha sendra misy vahiny eto anivontsika, izy ny pastorantsika eto dia Rahalahy Neville. Somary farapeo kely ny tendany, ary zany no antony tsy nandrenesantsika loatra azy tamin'ireo takariva vitsy, somary nangatana taminy ny tsy teny arak'izay azony atao. No zay antony zay, mandra-panana ny tendany anjarany ny ananany anjarany azo anindray. Eny teo am-pandiniana ny bokin'ny Exodosika. Ny Exodosy dia ny fiantsonan'ireo zanak'Andriamanitra ivoaka. Va oakan'Andriamanitra izy ireo raha mbola tao Egypta. Saingy rehefa nisy Exodosy teo aminy dia lasa fiangonan'Andriamanitra izy. Satria ny fiangonana, ny teny hoe fiangonana dia midika hoe nantsona ivoaka. Ary inontsika fa manakaiky Exodosika. Zao arivo zao, inonareo zany? Manakaiky Exodosy afosika, fiantsonany ivoaka, fampisarahana, fanomanana. Eny inoko fa eny tiako sady voapanga ny tenako ary tena zany hoe pakatandindona satria inoko fa aloko ny zavatra ho avy reo zavatra nisy fahiny rehetra reo. Mampianatra zany ny soratra masina. Ary raha afaka anana karazana fahitana sy fijerina izy ny testamenta taloha sika dia ahitany maizy ny testamenta taloha na ny maizy ny testamenta vaovao raha ny marina. Hitanareo ny tandindona natao aloka sy ohatra izy ireo mba ahafahantsika malala ny tokony atao. Hitanareo ny fomba nalavony sy ny fomba niarenany. Ny zavatra nataon'izy ireo teo amin'ny fanompony an'Andriamanitra dia natao aloka ho antsika. Eny ny takariva voalohany ny alarobia hariva nandray ny amin'ny fiangonana sika ka nahitantsika tamin'ny ankapobeny nina izy ny fiangonana. Ary eny eo amin'ny fitoriana ho fanasitranana fasambany zao no nanaovako fifahazam-panata ao anatin'ny 7 taona raha nytolo zao. 7 taona amin'ny terinandro tiny no nandaozako ny tabernakle ary nandehanako tany ivelany teo amin'ny fitoriana ho fanasitranana. Ary efa nakiniko tamin'ireo mpitatana ny akamaroany ny fitoriteny fa zany resaka ny amin'ny fanasitranan'Andriamanitra ihany satria mpiaino karazany maro zahay, misy metodista, batista, presbyteriana, katolika, orthodoxe, jios, io rehetra io. Ary draindray raha hitsahanareo ny fampianarana ara-pivavahana ataony hafa dia atonga an'ireo mpitoro-teny anakana ny olona tsy hoe amin'ilay fiangonana zany, nefa ny sasany amin'ireo dia tena mila tonga eo mba hivavahana. Koa dia somary nidy aho teo amin'ny zavatra rehetra ankoatran'izay fampianarana lehibe fototra araka ny filazantsara ao amin'ny Baiboly, ny fahafatesana, ny fandevenana ary ny fitsanganan'i Kristy. Fantatrareo ny fampianarana fototra eo amin'ny filazantsara. Fa eny ny ato amin'ny tabernakle eto amin'ilay fiangonana kely nomeny tompoa 20 taona lasa zay mahatsapa fahalalana fa afaka mpianatra ny fandresen-dahatra. Ary koa tsy manana an'izay antsona hoe mpikambany siketo fa fiambonana eo amin'ny tsirairay fotsiny. Mpikambany eto ianareo raha toa ka eto zao arivo zao mpikambany ianareo. Tsy manana an'izay antsona hoe mpikambany sika fa fiambonana fotsiny. Ary isika ary zay eto mety ahita zavatra ianareo zay lazanareo hoe Rahalahy Branham tsy miombon-kevitra amin'izany eny raha tsy miombon-kevitra ianareo ka izany dia mampiasa fomba toy ny ataoko rehefa mihinana tarte cerise lehibe ka mahita voany. Tsy ajanoko ny fihinanana tarte cerise, tsy hoaniko fotsiny voany. Ariko fotsiny voany dia tosako ny fihinanana ilay tarte cerise. Na rehefa mihinana koa voatery nisy taolana ny tongony anareo tsara koa dia azariana ilay akoho satria mifanena amin'ny taolany ary fotsiny ny taolany ka zay heverinareo ho taolany na izay eny ario fotsiny zany dia raiso zay heverinareo fa mety. Eny hitantsika fa ny fiangonan'Andriamanitra dia tsy avy amin'ny sitrapony ny olona, fifidianana io. Ao amin'Andriamanitra ny fifidianana
niantso any Abrahama Andriamanitra lay mpanorona ny finoana tany am-piandohana. Andriamanitra ny mpanorona mazava ho azy, nefa Abrahama tany am-piandohana dia nantsoina miala ny Kaldeana, tanànan'ny Ora avy amin'ny lemaka Sinara, izay tsy noho ny famendrehany samy irery, tsy misy fepetra no namonjen'Andriamanitra azy, ary nomeny azy ny teny fikasana ho an'ny taranany rehetra tsy misy fepetra. Jesosy no tonga teo izy dia nanao hoe tsy misy olona mahay manatona raha tsy tao miraiko izy. Koa dia tsy misy idiranareo areo ny fanatonanareo an'Andriamanitra. Andriamanitra nanitona anareo eo amin'i Jesosy. Izay rehetra manatona dia tsy mba ho lavika. Izay mandre ny teniko ka mino izay naniraka no manana fiainana mandrakizay ary tsy hoe ho amin'ny fitsarana izy fa tafafindra ny ala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana. Izay mihinana ny novoka sy misotro ny rako no manana lazany ankehitriny fiainana mandrakizay ary za hanangana azy amin'ny andro farany. Izany ny voalazany. Koa dia manonona ny teniny fotsiny aho ary inoko fa marina izany. Noho izany inoko fa nametraka ohatra Andriamanitra, namonjy any Abrahama izy tsy misy fepetra, nanao fanekena tamin'ny olona izy nefa nandrava trano ny faneken'ny olona, dia niezaka nitady fomba hamonjena ny tenany foana ny olona, miezaka ny havita tena. Efa fanao ratsy hatrany amin'ny Saedena io rehefa natsapany olona fa nanota, dia niezaka nanamboatra fivavahana ho an'ny tenany ho fandrakofany. Ny teny hoe fivavahana dia midika hoe fandrakofany, ary nanjaitra ravina viavy Adama sy Eva ka nanao fivavahana ho azy, ary hatramin'io dia lasa fanao ratsy ny olona nanerana ny taona rehetra izany, niezaka anao zavatra hamonjena ny tenany, fa ianareo kosa dia voavojy noho ny fahasoavana, ny fifidianana, ny fahalalan'Andriamanitra mialoha, ny fanendrena rahateo, ny fandaharana mialoha. Paul no niteny tamin'ny fiangonana tao Efesosy fa Andriamanitra dia efa nanendry rahateo antsika tao amin'ny Kristy talohany nanorenana zao tontolo izao. Eritrereto izany, voatendry rahateo tao amin'ny Kristy isika talohany nanorenana zao tontolo izao. Inona ary ny mampanahira-tsainantsika? Miala amin'ny fanahina, isika ny voary faly indrindra tamin'izay efa hitanareo. Ola, ahoana na fanareo inan'izany nefa mbola tsy ho faly? Nahita matetika ny Ralabosoir fa nanao hoe Ralabranam, oya manao any ianao amin'ity marainty Ralabosoir, ozy mbola le olako hatramin'izay ihany Ralabranam, oya le olana hatramin'izay, ino zany? Ozy faly loatra fotsiny dia tsy mahita tory. Oya, ozy Ralabranam ahoana na fahakinan'izay inoko ka tsy faly? Hitanareo marina zany, fantatrareo fa Kristy no efa naka ny toeranareo, mpanota, maty izy, nanaiky azy Andriamanitra, nitsangany indray izy, dia nipetraka eo tanakavanany ny avo. Hoy Andriamanitra, ity ny zanako malalako izay tena sitrako, eno izy, ka eo izy lay varavarana, lay vavahady, lay lalana, lay fahamarinana, lay fiainana. Fa ahoana no idirantsika ho aminy? Ny fiangonana dia izy. Ny fiangonana no manana fiainana mandrakizay, izay efa voalahatra mialoha ny seho tsy misy petipetina na fiketronana. Efa nilaza Andriamanitra fa ho eo zany, ka ho eo zany. Eny nilazan'io Andriamanitra. Ahoana ary no idirantsika amin'ilay fiangonana? Amin'ny mampikambana? Tsy. Amin'ny fandraisan-tanan'olona? Tsy. Amin'ny endrika fanaovana tsy, fa fanahy iray ihany no nanaova batisantsika rehetra ho tena iray, ka tonga mpikambana ao amin'io teny io. Hoy ny Korintena 2:10, fa fanara ihany nanaova batisantsika rehetra ho tena iray, ka tonga mpikambana ao amin'io teny io. Fomba ahoana ary? Ny batisa ara-panahy no mampiditra antsika avy hatrany ao amin'ny tenany Kristy, ary eo sika dia feno ny fanan'Andriamanitra. Vita tompo-kase mandra-poviny, Efesianina 4:30, aza mampalahelo ny fanahy masin'Andriamanitra izay nanisina tompo-kase anareo hatramin'ny andro fanavotana anareo. Tsy avy amin'ny fifaozam-panahy ho amin'ny ray hafa fa hatramin'ny andro fanavotana anareo. Amen. Fiainana mandrakizay. Ny mandrakizay dia tsy ela ny ela-potoana kely, ny mandrakizay dia mandrakizay tsy manam-pahataperana, tsy afaka ho faty intsony, toy ny tsy ahafahan'ny vary ho lasa tsy parifary. Ary raha teraka ny fanan'Andriamanitra ny olona iray dia mivelona ho azy amin'ilay fiainana izy. Toy ny voalazako indray hariva iny fa ny fitroana, ny fifohana, ny filokana, ny misotro, ny miozona, ny mianina, hoe tsy ota zany fa vokatra teraky ny ota. Noho ianareo mpanota, izay no antony voandro zavatra eo.
fa raha pino anareo dia tsy afaka ivoaka ireo zavatra zay satria ny rano mangidy sy mamy dia tsy afaka ivoaka amin'ny loharano ra ihany. Ny tsiparifary no mahavitsy zany. Ny voamary dia tsy afaka mo tsiparifary satria efa vary no toetrany, tsy maintsy mamoaka arak'izay maizy azy io. Ary raha ao anaty ao ny fanahy masina dia mamoaka ny fiainan'ny Kristy zany. Amen. Zany no finoana. Amen. Eny ary eny hitantsika fa mijery tsara ny aloko sika ankehitriny, ary hitantsika eo fa nanome ohatra ho antsika Andriamanitra dia Kristy teo amin'ny patriarka tsirairay na nanerana ny taona rehetra. Teo amin'ny Abrahama no nanehoan'Andriamanitra ny fifidianana, teo amin'ny Isaka ny fanamarinana, ny fiantsoana. Andriamanitra no niantso an'i Isaka talohany naterahany akory azy, efa nomeny azy ny anarany sy ny sisa toy ny nataony teo amin'i Jesosy. Avy eo dia mario tsara fa Isaka tsy nanam-potoana nandraisana an'io sika, nefa tsikatra reo fa Isaka lay zanaka lay tokany rainy no miteny fikasana, no mitondra an'ireo kitay miakatra n'ilay avoana ray ihany, nivesatreta na nafatotra ny tanany, natolotra ho toy ny fanatitra. Ary rehefa nanomboka nala ny aininy zanany izy Abrahama dia nisy biby tanora ny barareka, nisy ondro kely, ondro lahy, voasangazotra, voazo ny tandro ny tany anefitra, dia niantso avy tany an-danitra ny fanahy masina hoe aza maninjitra ny tananao. Dia lasa izy naka an'ilay zanak'ondry ary nanolotra an'io teo amin'ny toerany maneho an'ilay zanak'ondry voavony hatramin'ny nandrenana zao tontolo zao. Zay ry lay izy, endrika mahafinaritra. Antso fifidianana atao amin'ny Abrahama, fanamarinana atao amin'ny Isaka, fahasoavana atao amin'ny Jakoba. Zay rehetra efa namaky ny fiainan'i Jakoba dia nahafantatra fa voatery ny ino ny fahasoavana no teo amin'ny Jakoba, ary ny fataterahana no teo amin'ny Josefa. Tsy nisy zavatra niampangana azy tao amin'ny Baiboly, lehilahy tanteraka ny fataterahany Kristy. Avy eo hitantsika tamin'izany fa ny patriarka dia nidina tany Egipta, ary teo izy ireo no nivelona dia niantomboisa ny fokony ka nandrakotra ny firenena, satria Andriamanitra efa nampanantena an'io tamin'ny Abrahama. Tsy maintsy tanteraka foana ny tenin'Andriamanitra. Ny nifiny kodiany faminaniana nataon'Andriamanitra dia miodina mora nefa dia azo antoka. Raha manao ratsy ianareo ka iverinareo fa hiala maina, tsaro fotsiny ny tovolahy sy tovovavy fa hikodidi eo ambaravaranareo zany ray androany. Antany tenanareo hoe oviana sy ahoana, nefa hoeo zany ijinja zay afafinareo foana ianareo. Andriamanitra no niteny an'io, tsy maintsy misy zany, fa hoe mandrakizay no nanorenana ny teninao any an-danitra. Efa voalaza zany, tsy miady hevitra ny amin'io izy ireo ao ambony ao, efa naorina tsara zany. Isika ny miady hevitra ny amin'io, nefa naorina tsara zany ao amin'ny voninahitra rehefa miteny zavatra Andriamanitra. Dia tsy maintsy ho toy zany koa. Tsy mahafinaritra ve zany? Tsy azonareo maorina ao amponareo ve zany anio ariva tombo Jesosy eo mino anao zany no mampiorina anio. Halleluja. Tonga ankehitriny tiako ny hanomezanao any batisa amin'ny fanahy masina dia ho azonareo eny eo zany. Eny ary eo dia ataon'Andriamanitra tombo-kasen'ny fanahy masina ho mandrakizay hatramin'ny andro fanavotana anareo ianareo. Eny ary avy eo dia mahatsikaritra sika teo amin'ilay lesona ny ariva taorina io, hitantsika ny nanambarany Josefa ny amin'ny taolany, ary tanteraka toinona no nanehoany ny endry Kristy na dia ny akanjony azy tamin'ny rehetra. Ny zavatra rehetra treto dia tanteraka tsara tao amin'ny Kristy. Mario, izy teo lay olombelona farany, lay fanatitra farany teo amin'ny taranaky Abrahama. Efa hitantsika zany sa tsy zany? Fony nanao fanatitra teo amin'ny avoana izy dia nisy hazavana kely nandeha teo anelanelan' zany ka nanamarina ny fianianana, ary teo Andriamanitra sady nanao fianianana teo Kalvari no raisin'ilay fianianana, ary nitriary ny voasoratra na lay zavatra nanoratana nalainy ny ampahany arak'izay nahitantsika ny fomba fanaovana fanekena tamin'izany andro zany. Ohatra mifandray tanana ny antsika ankehitriny any India na ataoko fa ny any Chine mifanipisira kely zareo, ary matetika izy ireo no mifanakalo zanaka ho fanamarinana ny fianianana. Fa tamin'ny andro ny tatsinanana ny soratany teo amin'ny taratasy zany, ary nisy biby ny vonoiny dia nijoro teo anelanelan'ireo silak'ilay biby maty izy ireo, niaraka nanatritra n'ilay silaka taratasy dia nifanolotra an'io. Ary rehefa nentina teo akambany zany nitsiraray amin'ny silaka taratasy io dia tsy maintsy mifanitsy tsara amin'ilay ray hafa. Mahafinaritra. Nalain'Andriamanitra Kristy teo Kalvari ary nozaraina izy ny fanahy sy ny vatana, nakariny eo an-tanany ankavanana lay vatana fa ny fanahy masina no nalefa niverina.
lay fanekena amin'ny olona ary mino ampinoany ianareo toy ny nataony Abrahama fanomena azy ny tompo-kasehany famorana ho fanamarinana ny finoany ary rehefa mino sy manaika ny Jesosy ho mpamonjy ianareo dia omen'Andriamanitra anareo ny batisan'ny fanahy masina ho fanamarinana ny finoanareo. Milaza ianareo fa mino nefa tsy nandray ny fanahy masina, misy zavatra tsy mety eo amin'ny finoanareo. Fa foran'Andriamanitra ny fo amin'ny minitra zay tena mahatonga an'ilay mpino mahafo tena tanteraka. Amen. Koa zany ry namana azo antoka fa tsy maintsy miteraka zavatra zany, tsapaka fa tsy azonareo tsara lay izy. Aoka zavy zany rehefa lay mpino zao ary ny amin'io, rehefa tena mino marina ny Tompo Jesosy Kristy lay mpino dia voatery ny anome azy ny fanahy masin'Andriamanitra ho fanamarinana ny finoany. Ho ianareo inona ny olana raha Branham, ny finoanareo fotsiny io zay ihany. Raha tena mino ianareo dia eo Andriamanitra mba hanome anareo an'io. Raha mbola nilaza ny teny Jean Petera dia nilatsaka tamin'izay nandreny teny ny fanahy masina. Tsy zany ve asa 10:7. Eny ary mario fa tonga avy tany an-danitra ny fanahy masina sy ny afo, nandoro ny fahalotona rehetra, namora ny fo, nanapaka ny mihoatra rehetra, dia lasa olom-baovao izy ireo. Eny avy eo dia hitantsika fa taorian'ny 700 taona ho maly arivo sika naneo ny endrika nisy teo amin'ireo patriarka, niverina nijeriny teo anelanelan'ny voasoratra ary nahita ny antony tadiavany alevina tao amin'ny tany nampanantenany. Tianareo ve zany? Nafalenareo ve? Eny tsy voasoratra eo mihitsy zany nefa dia hitanareo io. Toy ny resaka nataontsika ny amin'ny Abrahama, ny fomba nakan'Andriamanitra ny Sara sy Abrahama rehefa 100 taona izy ireo ka naveriny iray ho tovolahy sy tovavy ary nomena an'io zaza io. Somary sarotra hitsy zany tamin'ny voalohany, saingy rehefa jerenareo ny soratra masina ka mijery tsara eo dia hita eo ny zavanitranga dia hitanareo fa marina zany. Inona nataony teo? Nanamarina ny teniny hoe ndray andro any sika zay efa lasa antitra sy fotsy volo ary marefo, ndray andro any sika dia hiverina tampoka ho tovolahy sy tovavy ndray. Nanome antsika fiainan'Andriamanitra ary tonga mahazo tao sika makatoerana ny fahafatesana dia manala antsika. Fa ny any ny azo ny fahafatesana atao dia ny manala antsika dia vita eo ny aminy. Avy eo reo ampahany fisalasalana ratsy rehetra sy ny sisa. Raha indro ilay hainao amin'ilay olona fa miamiala dia tsy misy sisa tavela fa tsy fataterahany eo. Fa na izy an'io vatany io fony zany tao amin'ny fataterahany dia zay no kasain'Andriamanitra rehefa hatsangana amin'ny fitsanganany zany ho tanteraka io. Amen. Rehefa mieritreritra an'izany dia tsy mahatombona tsotra zao ny foko. Tsy nofinofy tantaraina fotsiny zany fa zao no lazain'ny Tompo io. Nilazany Andriamanitra ka dia hanorina ny fiainako eo mihitsy aho. Eny Tompo, nilazany Andriamanitra. Ampiorenany mandrakizay zany. Hitanareo niorina tany an-danitra io ary raha misy ampahany lanitra kely ao am-ponareo dia tokony ampiorina an'io ao zany. Zay ihany mampilamina ny rehetra zany. Andriamanitra ao nilaza zany ianao inoko zany dia zay fotsiny efa ampy zany. Eny nentsika teo amin'ny fiandohan'ny diany izy ireo ary hitantsika teo ny fotoana nidinan'ny Mosesy nandray an'izany sika omaly hariva tany amin'ny fiandrasan'ondry Jetro ary tonga teo amin'ny fahitana sika fa niteny tamin'ny Andriamanitra ary naniry Mosesy nahita ny voninahiny dia nasehon'Andriamanitra azy ny voninahiny ary nanatanteraka fahagagana sy fanasitranan'Andriamanitra zany. Tsy zany ve? Tsy maintsy voninahitr'Andriamanitra io. Ny voninahitra Shekinah ve ndresahana tokony hananatsika io zao arivo zao. Koa rahalahy sika dia ny kristianisma rehetra dia miandry ny fiavian'ny Tompo sy ny fampakarana ny fiangonana dia zay rehetra nahazo fahalalana ny amin'ny teny. Eny raha tsy afaka hanana finoana ampy ho an'ny fanasitranan'Andriamanitra sika, ahoana no ahafahantsika hanana finoana ho an'ny fampakarana? Inoko fa misy antso lehibe tonga. Inoko raha araka ny voalazan'i Davida fa nipetraka teo izy ary niandry mandrapaha, nihaino izy ary niandry. Taoriana kely dia reny fa nisy rivotra amin'ny fofofo nandalo teo amin'ireo ravina balsama, niodikodina teo, fatany fa nandeha teo alohany Andriamanitra. Rina lahy, eo mpandrenesana ravina amin'ny fofofo ah. Ny figadogadon'ny balsama toy ny kritrala, Andriamanitra no niady eo aloha. Ko dia andesika hitsangana ary tafy ny fiadin'Andriamanitra rehetra anatsoka sabatra ary anafika atsika niady eo. Rehefa hitantsika miasa amin'ny alalan'ny famantarana sy ny zavamagaga ny tanan'Andriamanitra dia andesika nomboka anaraka. Koa tatoarina no nahitantsika fasahirana loatra Mosesy teo amin'ny asany mampitondra fivavahana azy dia nisy zavatra adinony, ilay tena zavatra manan-danja indrindra zay tokony ho nataony, io no adinony.
teo ampitondrana izy taloha kely ny fanafahana mihitsy, teo ampitondrana ny zanany tany Egypty izy nefa tsy voafora. Ary Zipora ho namono azy ihany Andriamanitra, fa Zipora namora n'ilay zaza, lay tompo-kasen'ny fanekena. Hitanareo ve zany? Alohan'ny mety isin'ny fahafahana, tsy maintsy tafiditra ao amin'ny fanekena ny olona tsiraray, satria manana fanekena ho an'ny anio Andriamanitra. Fa Zipora ary no namora ny zaza lay fanekena, ka namilo ny fahatezerin'Andriamanitra. Koa resaka iza am'izao andro zao sika rehetra de manana n'ireo fifazam-pana lehibe na hoe miezaka ny anana, nefa adinitsika ny tompo-kasen'Andriamanitra ny am'ilay fanekena, lay fany masina, lay vatony lavina, lay tena lay rihatra zay mampikambana sy mampetaka ny biriky rehetra iaraka. Ahoana no ahavitahantsika an'io nefa tsy eo zany? Hoy Andriamanitra, ho avy ny andro zay anoratako ny lalako eo amin'ny latabatry ny fony. Didy tsy maintsy anampy didy, fitsipika anampy fitsipika, kely ety ary kely ery, azony mafy zay tsara. Amolitra miambakambaka sy amin'ny fiteny baiko no tenenako amin'ity vahoaka ity ary ty ny fitsarana Isaia 8:20. Nefa teo amin'io rehetra io tsy nety ny aino izy ireo. Niodina na ifikefi ny lohany, ka ny olona no niady ny lalany ho any amin'ny fandriganana. De hitatsika avy eo fa taorin'ny ialan'ny fahatezenan'Andriamanitra de nidina tany Egypty izy ireo eto mba hanafaka ny zanaky Israely. Ataoko fa toko mahafinaritra ty eto ty, tsy maintsy hamaka sasany eto ihany na izany azy, raha tsy voaraintsika avokoa io. Ny toko fa 12 andesika nombiketo eo amin'ny Exodosy 12 amaky sika ary andeha faingana eo ezaka ny tsy atorovana anareo satria mbola misy lavalava ihany eto amintsika. Ary ny tompo ny teny tamin'i Mose sy Arona, iandro kely fotsiny mba nananatoka fa voaray tsara ny famakina soratra masina, satria raha diso an'io ianareo tena tandidona mahafinaritra io, tiako zany. Eny eto lay fanatitra ho resahantsika ankehitriny. Eny nisy lozany ampilozana ny zo azy ireo, nanao zava-mahatalanjona sy famantarana maro isan-karazany Andriamanitra. Tena tiako ny andalo kely eo amin'izany. Andriamanitra taloha kely ny fanafahana io de nanomboka naneo famantarana sy zava-magaga ary fahagagana. Hitanareo, mivelona ho an'ny anio foana Andriamanitra. Ozy tamin'i Mosesy, zay izy, tsy hoe za tamin'izany na za moavy, zay izy milaza ny ankehitriny, ary mbola izy ihany lay zay izy anio hariva, fa tsy hoe za lay nisy tamin'izany, zay izy. Lay anjely ny fanekena, mbola tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Lay anjely raha ihany. Maro izao, eto ny farany, nisy parasy teo amin'izy ireo, nisy lalitra, nisy vai, ary tiako tsikaritra fa nanana pakatahaka izy ireo. Jambra sy Jana, izay niezaka nanohitra azy ireo, nanao zavatra mitovy tamin'izay nataon'izy ireo, atreo amin'ny faritra iray. Afiteny hafa de hoe nitory filazantsara izy ireo. Nakeo izy ireo ary niezaka nakatahaka ny Mose sy Arona. Saingy misy zavatra fa tiako tsikaritra reo, raha maky anareo eto teo amin'izay nijanonantsika omaly hariva ny toko 9 hatramin'ny 12. Reo mpanaody reo vitany namoaka andreo zavatra reo, saingy tsy vitany ny anala zany. Tsikaritra reo ve zany? Iza moa iny lehilahy andray andro iny izay niezaka nanambara ny beboly tamin'ny antso sady nilaza hoe vitany devoly ny anao fagagana manasitrana? Diso zany. Hoy Andriamanitra, zany tompo Andriamanitra ao izay manasitrana ny aretinao rehetra. Hoy Jesosy, raha misy miady atrano raha Satana no mamoaka ny Satana de ho rava ny fanjakany, nefa za manamaivana ny devoly. Marina zany, tena fetsy izy eo amin'izany. Satana tsy androka ny tenany, ampisaviritaka anareo fotsiny no ataony de zay fotsiny. Tsy tompoko, Satana tsy afaka moka ny Satana. Za ve androka ny tenako? Malala kokoa noho zany a. Mario, ary aza manamaivana an Jesosy Kristy ihany koa, satria eo aminy fahefana ambony ny fahefana rehetra. Aza matahotra Satana raha mbola ao aminy ihany ianareo, fa raha tsy ao aminy ianareo tsaratsara ho anareo ny angofotra, fa raha ao aminy ianareo na de ny fahafatesana aza tsy hampaninona anareo, afaka mitahotra rehetra ianareo. Rehefa mieritreritra an'izany de te hika aleluya, amen.
eny ary eny tonga eo amin'ilay loza farany sika, lay zavatra farany. Hoy Andriamanitra, atofokany amin'izao fahadalana zao, andefa ny loza farany aho. Eny tiako asikaritra ianareo fa ny loza farany de ny fahafatesana. Eny teo amintsika ny horohorontany, teo amintsika ny ady sy ny filazana ady, teo amintsika ny tondra-drano arak'izay nolazainy Jesosy fa isy ny firondrony ny ranomasina, trotraka ny fon'ny olona, miamitombo ny areti-po, ny aretina tena misy indrindra, ny tahotra, fotoana manahira-tsaina, fahoriana mahazo ny firenena, fiara tsy misy soavaly no eny an-dalabe, efa tanteraka avokoa ireo zavatra ireo. Kanefa ny loza farany de ny fahafatesana. Tsy ara-batana no resahana fa resaka ara-panahy io. Fahafatesana ara-panahy ao amin'ny fiangonana. Tsikaritra fa teo amin'ireo zanakalahy zany. Fahafatesana ara-panahy. Manana mpikambana betsaka noho ny tany aloha rehetra ny fiangonana, mivelatra tsara kokoa noho izay nanany any hatramin'izay, nefa de malemy ara-panahy indrindra tamin'izay rehetra efa nisy hatramin'izay. Marina zany, toy izay nisy tao Egipta ihany. Eny mario zava-nisy farany, nefa talohan'izany, oh amen, talohany namelan'Andriamanitra n'ilay fahafatesana ara-panahy iraraka de nanao lalana ny sirany izy ho an'ireo izay naniry an'izany. Halleluja. Oh, tiako tokoa zany, nanao lalana fanosiran'Andriamanitra ho an'ireo izay naniry ny amindra eo amin'io. Eny ireo izay tsy maniry de eny mahazo azy ny fahafatesana. Mario eto ny toko 12 ny andininy voalohany. Mosesy ary ny tompony teny ta Mosesy sy Arona teo amin'ny tany Egipta ka nanao hoe, ity volana ity ho voaloam-bolana ho anareo, de ho voaloam-bolana amin'ny taona ho anareo izy. Miteneny anareo amin'ny fiangonana de ny Israely rehetra ka manaova hoe, amin'ny andro 10 amin'ity volana ity de aoka samy aka zanak'ondry iray avy izy rehetra araka ny fianakaviany, de zanak'ondry ray avy no ho an'ny isa-trano. Ary raha vitsy loatra ny ray trano ka tsy mahalany zanak'ondry ray dia aoka izy zay namany mifanakaiky trano aminy aka arak'izay isan'ny olona rehetra samy arak'izay tokony ho lany avy no anisanareo ny zanak'ondry. Zanak'ondry tsy misy kilema. Tena mahafinaritra. De lahy zay ray taona, ray taona, jereo no alainareo amin'ny ondry na osy izy ary hoterizinareo izy hatramin'ny andro 14 amin'ity volany ity, de ho 4 andro ary zany amono azy ny fiangonana de ny Israely rehetra amin'ny ariva. Jereo ny tandindony. Ny zanak'ondry raha ny endrony resahana de lay zanak'ondrin'Andriamanitra, lay fanatim-panavotana, aloha kely ny fandriganana. Mario fa tsy maintsy zanak'ondry tanora zany, tsy maintsy lahy io, voaloha teraka lay ondry vavy, Jesosy zany, lay voalohany nateraky Marie Virgine, tsy maintsy tsy misy tsiny io, tsy maintsy nitehirizina ary nozana raha hita ho ary naneo ny endriny tokoa io. Izy lay tanteraka. Izy ny favalo rehetra de tsy maintsy nanambara fa izany izy, na de Pilato azy nanao hoe tsy hitako zay elony, hitondray rano kely aho. Mario fa raha izy nresahana afaka iantso any io ariva ka na hoe Zakaria, ahoana ho ianao ny aminy? Anome ny heviny izy. Afaka iantso any Eva za, afaka ilaza izy hoe io lay taranaka nampanantenana ny ravivavy. Afaka iantso any Daniela ka ilaza hoe Daniela, ahoana ny hevitrao, avelaka ianao no tsara azy. Ilaza izy hoe izy lay vatolampy voentaka avy tena tendrombohitra, izy lay nilazaiko hoe zaza niteraka ho anareo, zazalahy no mena. Afaka iantso any Ezekela ka na hoe ahoana ny fahitanao azy, hoy izy nahita azy tony nisy rahona teo ambany tongony ny findrafindra. Afaka iantso any Jaona mpanao batisa ary ilaza hoe ahoana ho ianao ny aminy. Ilaza izy hoe tsy nalala azy akory aho, nefa nilaza tamiko izy tany anefitra hoe zay hitanao idina ny fanahy masina sy toerany, de izy ny mpanao batisa amin'ny fanahy masina sy ny afo. Afaka iantso any Maria hanao hoe ry Maria, ahoana ho ianao ny aminy. Ilaza Maria hoe tsy nalalala akory aho, fa nanaloko any fanahy masina ary nilaza hoe io zavatra aterako io de atao hoe zanak'Andriamanitra.
afaka ilazany am'ireo hafa maro reo a ilaza am'ilay romanina hoe ahoana ny hefitrao hoy anareo anambara tsara ny amreo namany fa ahoana hoy ny favalony andeha atsotsika Pilato rehefa nakakovety izy ka nanasany tanany de nilaza hoe tsy hitako zay elony nefa isory alany izy ataovy zay tianareo fa niezaka ny azo tombony ara-politika izy de nitsoraka namono tena tany Norvège tao Suède raha indro famakeo izy ireo isataona mba hijenany rano mangamanga midoboky atrany io ary ambaran'izy ireo fa io le rano nanasany tanany ampialan'ny Kristy tsy afaka nalaza eo an-tananareo amin'ny fisasana ianareo tsy tompoko tsy afaka nitotika amin'ilay kapiteny romanina ahoana ho ianao ny aminy isan'ireo favalony ianao apetrany eo amin'ny fonony tanany arosy marina tokoa fa zanak'Andriamanitra io o Pilato tsy hitako zay elony zao aloha nijoro teo izy tena kizitina efa vonina ny Amerika sy ny sisa de reko nisy soavaly tonga niazakazaka nandeha mafy teny an-dalabe indro fa tonga ny ray am'ireo mpiambina ny tempoly niala teo amin'ny soavaly izy nisy tapaka taratasy kely nikatona teny aminy niazakazaka nakeo anoloan'ny Pilato izy niankohaka natolony lay tapaka taratasy norasin'ny Pilato ratsy zany ainareo tsara ary vao maraina be teo to tsy mbola nisotro ny kafeny izy tafajoro teo izy ary nijery tsara nanomboka ny ovaloko ny endriny nanomboka ny adiny loaliny andesika hoe ambadiky ny sorony ahitana ny zavanisy inona ny voasoratra teo amin'ny tapaka taratasy io olay vadiny mpanompo sampy hoe aza manao ninninina amin'io lehilahy marina io fa napahoria be ihany na ny fisako azy an'io ry Jodasy Iskariota ratsy ahoana ho ianao ny aminy ozy efa namatika raha marina de nakatady izy ary nanana fasahina ampy ananto tena tsarao izy ahoana ho ianao ny aminy ry Andriamanitra io ny zanako malalako eno izy no tehiriziny izy tsy misy fahatsoana aminy zany mihitsy lay voaloha teraky ny reniny lay ondry reniny lay zanak'ondry Jesosy ny zanak'ilay virjinina voalohany teraka tamin'ny fahaterahana virjinina mazava ho azy fa tsy maintsy avy amin'ny virjinina izy Mario zao eny tiako tsikaritrareo ndray fa ny fiangonana rehetra no natao amono azy ny fiangonana manontolo eny raha tsikaritra anareo jereo ny vakiny afaka hitanareo fa efa voaseho raha teo zany eny jereo tsara hatramin'ny andro faefatra ambin'ny folo am'ty volany ty de amono azy ny fiangonana de ny Israely rehetra amin'ny ariva de atsikaritra anareo fa teo ny Israely rehetra nanao hoe vonoy izy aoka ny rano aminay mba mizanakay izy reo nanomboka teo amin'ny Kaiafa nidiny no nanaiky ny afatesany vonoy izy omeo anay Barabasy tsikaritra zany fa maty tamin'ny 3 ora ariva izy amono azy amin'ny ariva izy reo tena mahafinaritra ary analaniny raha ka tetiny amin'ny tolambaravarana roa sy amin'ny tataombaravarany trano izay hinanany azy de hoaniny amin'izany alina zany ena voatsatsika tamin'ny afo no hinanany azy mba mofo tsy misy masirasira sady ampiarahana amin'ny anana mangidy tiako tsikaritra reo ny eto mare tamiko aza anina mata na voandro amin'ny rano izy fa atsatsio amin'ny afo mba milohany sy ny tongony ary ny fadiny ary aza sinareo sisa ho tramaraina afara tahiny misy sisa tsy lany ka tramaraina de hodoranareo amin'ny afo mare fa mahafinaritra eny rehefa vononareo lay zanak'ondry de alaivony rany ataovy eo amin'ny tataom-baravarana lay tapany ambony eo zany ary eo amin'ny tolambaravarana tsy nisy mihitsy teo amin'ny tokonam-baravarana teo amin'ny tany fa teo amin'ny tolana sy ny tatao raha tsikaritra ianareo de tena azo fijaliana mihitsy io la hoy izy fa raha mahitany raha de andalo anareo Mario andro toinina ry mpanota lasy vavy ry zazalahy sy zazavavy avelao zany iletika ao amin'ny fonareo fenota alokely ny fiavininy Kristy fotoana zao anomezatsika lanjany an'io amarininy tena tsika jereo tsara eny hoy izy vonona ny arivo zany lay zanak'ondry dia nampidirina tao amin'ilay trano natsatsika tandido ny fandraisana mazava ho azy eny hoy izy midira ao amin'io trano io ary aza mivoaka intsony mandra-pahamaraina amen raha vao eo ambaniny raha halleloja
de mijanona eo. Antenaiko fa azonareo zany eto. Tonga avy eo ambaniny, afaka keo ambaravarakely ny ambody mieriny, to mandreny sasany am'ireo tonga eo ka mahita ilay tovovavy makeo. Misy an'ireo zazavavy Egyptiana manao hoe, ry Marta, tsy andeha andiva ianao anio alina, tsy ato amiko tsony ny faniriana. Efa eo ambaniny raha nisy zavatra nitranga. Ny ray no mpisorona tao an-trano. Teo amin'ilay fitoerana masina fahiny tamin'ny andro fahiny, ny ray foana ny mpisorona, ary ny lainy niambina tsara ny ankonany. Niova tokoa reny ankehitriny. Ny ankizy no miambina ny dadany eo amin'ny tontolo moderna. Nefa ny ray no natao iambina ny tokantranony. Izy no namono ny zanak'ondry, izy no naka izopy ary nametraka ny teo ambaravarana teo amin'ny tatao, ary io ny fiarovana ho azy ireo. Ko de nijanona tao izy ireo. To mahita ny sasany amin'izy ireo nakeo nanao fety sy nanao foana, laza hoe jereo ania io andiana fanatika io hoe, asiny ranondro ratsy eo ambaravarana, telazy izy amin'ny mazimazy hoe izy zavatra hitranga. Nefa de nitranga zany. Nahoana nilazan'io Andriamanitra. Fahamarinana foana io rehefa Andriamanitra no milazan'io. Teo ary izy ireo, teo amban'ny raha, tsy teo amin'ny fanirina nivoaka teo. Amen. Ianareo fanirina hoe Rahalahy Branham, zany mihitsy. Ary am'izany de Romanina 8:2, tsy misy fanameloana ho an'izay tafiditra eo ambaravarana. Amen. Tsy manao amen am'telo ka fa ny amen de midika hoe otoana zany ka mahatsiary mahazo aina be ka voatery mika amen. Jereo tsara fa tafiditra eo ambaravarana, ary am'izany de tsy misy fanameloana ho an'izay ao amin'ny Kristy Jesosy, zay tsy mandeha araka ny nofo fa araka ny fanahy. Zay ary lay izy ao amin'ny Kristy, ka maniry anao an'izay lazay ny fanahy masina atao, tsy miraharaha zay lazay zao tontolo zao. Tsy misy fanameloana ho an'izay ao aminy, mandeha araka ny fanahy. Tao avokoa reo Israelita reo, afa-po. Amen. Eto no misy atsika, jereo tsara io. Tiako hitanareo zany zao. Afaka kelikely de nisy an'ireo rahona nanomboka nivoaka, aliny fahatezerana, nanomboka nanontantena ny olona fa inona no mitranga eto, to misy zavatra hafahafa tsapatsika. Ry rahalahy, raha efa nisy natsapana zavatra hafahafa teo amin'ireo firenena, de zao arivo zao, efa isy zavatra hitranga. Halleluja. Mbola eo foana le hira hoe raha mahita ny raha de andalo anareo. Ry ray, tsaratsara ho anareo nijery ny eo ambaravarana ny arivo. Amarino. Ary io ialan'ny frigidaire reny labiera reny, avoay amin'ny varavarana ny lalao karatra, ary miantsoa fivoriam-bavaka ao atokantranonareo. Mety ho diakonina ianareo, mety ho mpandamindra, mety ho zao na izato na ny hafa koa. Nefa jereo, fa ny zavatra ilayntsika amin'izao andro zao de fifoazam-panahy toy ny fahiny, alefan'Andriamanitra avy amin'ny fanahy masina, anarina ny firenena. Marina zany, tsy ny teolojia sy ny sisa no ilayntsika. Ao amin'ny fiangonan'ny olona ary miezaka manamboatra W lehibe mahafinaritra, manisy organe lafo vidy sy ny sisa, de manao hoe anio andian'io andriandria. Faly azo arivo zao raha ilaza tahaka ny Paoly tamin'izany teo anatrehany mpanjaka hoe araka ny fomba izay ataony hoe fitokona ny ivavahako amin'ny Andriamanitra ny razako. Halleluja. Fitokona, fahadalana, Versailles ho an'izao tontolo zao. Nefa be voninahitra ho an'ireo zay ao amin'ny Kristy ary fifaliana maty. Halleluja. Eny tompoko, miafina ao amin'ny Kristy. Ny hoe tonga ny devoly ary azo ia, tsy izy mihitsy no nahazo anareo, ianareo no nivoaka anakeo aminy. Hoy ny Baiboly, maty ianareo, ny fiainanareo de miafina ao amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny Kristy, vo izy tompo kaseta amin'ny fanahy masina. Ahoana ny mety azahoany devoly anareo? Ianareo no nivoaka. Marina zany, tsy ny devoly mihitsy no nahazo anareo. Mario fa mahafinaritra. Andesika nomesany an-tsaina kely ho an'ny ankizy. Tiatsika azo an'io ihany koa izy ireo. Ankehitriny jereo, indro izy reto fa atao an-trano, efa saiko tonga io raha fahataperana io. Nanomboka niova ny zava-nisy mahita azy ireo mikoropaka mody an-trano avy nandia, tafiditra tao izy ireo. Nitondra ny tonga tao an-trano nandeha mafy be tamin'ny fiara, nisy rivo mahery ny tsoka. Tsy hainy nambara ny avy zany, nitokodina tetsitero zany. Raha tsy fotoana toy zany misy ankehitriny de tsy haiko hoe roviny, tsy hain'izy ireo ny tokony atao.
maketsy izy ary makeroa ary tampotampoka teo hainareo tsara reko misy zavatra lehibe nygonongonona sy mirondrona manivatsiva ny firenena hitako misy ray mpianakaviana tony mpisorona mivezivezy amin'ny gorodiny manana antoka tsy misy toy zany. Halleloja. Reko misy zazalahy manao hoe eridady zany zokony indrindra ato amin'ity trano ity somary matahotra aza manary anaka misy raha eo ambaravarany. Koa inona avokoa zany tsy mbola nandre rivotra toy zany eridady? Fitsaran'Andriamanitra zany. Zany ny zavatra eo alohantsika ankehitriny. Nandafa mindrapo sika ka tsy misy tavela afa-tsy fitsarana. Rehefa tsy ekenareo ny fitiavan'Andriamanitra dia tsy misy tavela ho anareo afa-tsy fitsarana. Marina zany feno rivotra masika etsy seroa. Ahoana ny amin'io rehetra io? Fotoana manahirantsaina fahoriana eo amin'ireo firenena. Fitsarana. Azonareo asiana olona tsara toetra eran'ny faritra rehetra fa mbola tsy vitanareo ny anakana an'io. Ny lehilahy isotro izy ireo, ny vehivavy ifoka sigara. Ho any amin'ireo lanonanareo ihany ianareo. Anaonao foana tony nataonareo foana. Tony kisoavavy miverina misy potaka sy ny amboa amin'ny lohany. Tsy manana fanajana ny amin'Andriamanitra velively intsony. Fa zay olona miezaka ny aina mahitsy dia atsonareo olirolera na fanatika na io rehetra io nefa tsy fantatrareo fa lanjaina eo amin'ny zana ny fanahinareo ka miandry fitsarana fotsiny. Eny tompoko, to mahita laika izy kely manao hoe eridady. Mivoa kely anjereo tsara anano antoka fa ao ny raha. To mahita zazalahy sy zazavavy kely mifampiazona makeo ambaravarakely manao hoe eridady avia ty jereo itsy. Tazako tonga namakivaky ny Egypta nisy elatra roa lehibe mainty mikopakopaka. Inon'io? Fahafatesana. Hitako nidina nanivatsiva toy zao io. Reko nisy feo mitomany avy tao an-trano tsy nisy raty eo. Namela an'ilay fianakaviana ny fahafatesana. Fisarahana. Mandalo eo ambonitsika koa zany anio hariva ary lalahy. Zay tsy hoe ara-batana fa ara-panahy. Tony nitondrana azy ireo teo amin'ny aranofo nitondrana ankehitriny amin'ny ara-panahy. Ohatra io aliko zany. Hitako fa nisy zany areko ilay ramatoa fa nivoaka sady nikiky ny fianakaviany rehetra koa toy zany. Maty ilay ramatoa to mandrian'ilay dadany kely makeo tsy navelan'ilay ankizilahy hipetraka mihitsy ny dadany ozy ry dada ary dada andeha jereo indray manana antoka. To hitako ilay ray mpianakaviana fa niverina teo ambaravarana ary nanao hoe eny ry anaka eo lay izy azonao antoka ve fa voaro sika ry dada voaro sika. Ahoana nalalanao? Hoy Andriamanitra raha mahita ny raha dia andalo anareo. Marina zany ny rano jerena. Indro fa nifindra indray ireo anjely. Hitako nifindra niakatra zany. Ny tetetsy teroa. Hitako nidina faingana anakeo amin'ny trano ray zany dia niverina niakatra indray. Hitako ny raha. Indro zany fa tonga teo amin'io trano io. Hitako fa tonga zany dia olona zazalahy ry dada azonao antoka ve? Tena manana antoka sika ry anaka. Dia nitsorika anakeo ambaravarana ilay anjely namelatra an'ireo elany lehibe idirany ao. Saingy hitany raha dia lasa ny sidiny izy. Halleloja. Inona nisy teo? Hitany raha. Taoriny zany enony eto. Ary ihinany ianareo ary aza mamela fotoana fosy eto mandra-pandraisako an'izao faingana eny eo ny tiako vakiny eto mihitsy sika zao. Ary aza sinareo sisa ho tramaraina eny mariny andiny faraika amby folo. Ary toy zao no ataonareo raha mihinana azy ny valahanareo ho voasikiny. Ny kapanareo ho eo amin'ny tongotrareo. Ny tenareo eny an-tananareo. Ry ralahy efa voniny ianareo. Andesika eto amadika amin'ny Efesianina toko fahaenina fotoana fohy. Ary amakelo fotsiny ny amin'ny fomba tokony hitafitsika ihany koa rehefa eo amin'izany fotoana izany. Eny ary Efesianina enina roa ambin'ny folo ho anareo mandray antsoratra. Fa isika tsy mitolona amin'ny nofo aman-drà fa amin'ny fanapahana sy amin'ny fanjakana sy amin'ny mpanjakany zao fahamaizina zao dia amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Hitanareo ve misy nitolona ataontsika amin'izao andro zao? Hitanareo ve ilay anjely ny fahafatesana? Ery ara-panahy io fanahy ratsy eny amin'ny toerana avo, toerana malaza, toerana ambony. Ary noho izany dia raiso avokoa ny fiadin'Andriamanitra mba ahazonareo anohitra amin'ny andro mahory ary rehefa vitanareo avokoa dia ahafahatra ianareo. Mifahara ary kasikiny ny valahanareo
amin'ny fahamarinana. Iresaka anio anankiray io fotsiny azo satria tiako niverina amin'ny loha hevitra. Jereo izy eto fa toizany ihany ary ataony hoe ny fiarovan-tratra sy ny fiarovan-doha sy ny maro hafa. Niry koa raha afaka ampitafy an'io miaramila io anareo eto saingy tsy manam-potoana sika. Andesika andray ny valahana fotsiny sikino amin'ny fisikinana fa eo no ny fekibo no miazona ny sisa rehetra ikabana. Sikino fahamarinana ny valahanareo. Rehefa eo ny andro ralahy zay tanan'io karazana isma sy fanatisma rehetra io de fotoana eo ampisikina-nareo ny tenanareo amin'ny fahamarinana. Haleloja! O Jesosy zany fahamarinana. Ny fahamarinana ambarako anareo fa rehefa hoy ny olona hoe ahoana ny am'izao ahoana ny am'zato de tsara ny fahitana fa voasikina fahamarinana manodidina ny tena. Tsy zany ve fantatrareo zay ijoroanareo de mijoroy eo avy alao izy reo ana hoe zao ianareo na zao na ny hafa koa fantatrareo zay ijoroanareo sikiny ny fiadina rehetra ary miaraka amin'ny fiekibo manodidina eo sikiny tsara ary fatory de sitony tsara iorona ao amponareo ny fahamarinana ny tenin'Andriamanitra. Tsy vita ny devoly rehetra any amin'ny elo ny ampisandotra anareo. Marina zany afaka eo amin'ny satana ianareo anao hoe voasoratra hoe haleloja. Ambarako anao rahalahy efa nadray menarana venao tsy tompoko mino an Jesosy Kristy efa nanao an'izao sato venao tsy tompoko nandray ny batisan'ny fany masina tena voasikina amin'ny fiadina voadidina fahamarinana koa vonina izy reo raha teo am-pihinanana. Tian'Andriamanitra hitafy tsara ianareo alohan'ny hinananareo an'io fandraisan'io ary rahalahy alohan'ny afanareo mihinana an'io ara-dalàna de ilainareo ny voatafy satria ilay fany masina ao amponareo no hitondra ny fany masina amin'ny velona amin'ny tenin'Andriamanitra. Fantatrareo hoe ny olan'ny fiangonana ankehitriny rahalahy inoko fa eo amin'ny toeran'ny tsy fahampindrany fiangonana efa tsy eo aminy le raha. Ohatra ahoana raha dokotera ary misy lera lehibe 2 metatra latsaka kely tonga eo ka ozy ahoana ary dokotera fa tena malemy tsy vitako ny mijoro tsara mivembeny eny fotsiny anao hoe inona ny olana tsy fantatro malemy be fotsiny anao hoe eny vitanao ve ny fietsika to zao tsy maninona de hoy fa ovina ianao ninana farana lela 20 kilo eo tianao ninana tsasaka biskia fakomaly anao hoe raha lela maty mosary fotsiny ianao ande mihinana sakafo tsara de tsy malemy to zao ary zay ny olana eo amin'ny fiangonana ankehitriny betsaka sika raha nisy kanefa rahalahy maty mosary sika. Haleloja! Matahotra anareo fandrao ilaza zavatra ny mpifanolobodirindrina aminareo ny zavatra ilatsika de ny fanetsehany fany masina tsara toy ny fahiny. Haleloja! Manaratra ny tanana roa manao hoe tompo ao fenoja misy fisikinana sy fiadina mandroso ny zavatra tsy fahita ny seho eo amin'ny andininy fa 7 no makitsika an'io ary nisy olona maro samihafa firenena koa niara miakatra taminy ary ondry amanosy sy omby. Ry lalahy olona maro samihafa nisy zavatra tsy fahita ny tranga nisy fifohazam-panahy lehibe teo voavonjy ny olona niditra ho isany de nisy andiany nipoitra nakatahaka an'io nanao fietsika toy ny hoe pino izy ireo zany mihitsy nanao ny kapany sisisisy izy ireo ary ny voniny fa io olona maro samihafa ihany izay ninana fandraisana ka nakeo amin'ny reo mihitsy no nanomboka ny mononmonina ka natonga ny fony zanak'Israely ny fony izy ireo hitodika hiverina any Egypte indray. Zay ny zava-misy an'io arivo ary rahalahy ny fisiny fifohazam-panahy de hiteraka olona maro samihafa azo antoka indrindra zany. Ny sasany amin'izy ireo de hiezaka ny hoisany akatahaka rehefa mitorony amin'ny fanendrena raha teo tena nisy anankiray ny antso andra iandro iny nanao hoe ahoana ary ny amin'io raha nanendry raha teo Andriamanitra oya vakio fotsiny Romana 4:5 de ho azonao ary oya mamindra fo amin'izay tiany amindrana fo Andriamanitra inona ary nilana nitoriny oya anjaranao sy anjarako zany amin'ny mampitory teny o Jesosy ny fanjakan'Andriamanitra de toy ny olona nakany an-dranomasina tondra rato teny an-tanany nanipony arato tao izy nistonony zany ny filazantsara taony nisy sokatra bibikely-dranomasina mena rano sahona maitso bibilava sisisisy ary nahazo azan-drano vitsy tao izy. Haleloja! Tampotampoka eo rehefa tapitra ny fifohazam-panahy ka le sorona ny araton'ny filazantsara de hoy sokatra ratsy hoe efa fantatro fa zava-pony io. Ole bibikely an-drano ratsy inoky ihany koa zany miverina avy hatrany ny kisovavy tiny ny misy potaka ole mena rana efa tsy nino an'io hatrany voalohany nefa nisy trondro ihany koa teo. Haleloja! Haleloja! Fotoana zao anipazan'ireo mpitory teny ny araton'ny filazantsara ka izy tony any an'io fantatr'Andriamanitra zay trondro efa sokatra hatrany am-boalohany io ary izy efa trondro hatrany am-boalohany.
fantatr'Andriamanitra hoe izy no iza za tsy malala. Ny anjarako dia ny manipy arato eo amin'ireny rano misintona an'io anao hoe indreto izy ireo tompo ao. Halleloia, amen. Teny zany mihitsy, zany no araton'ny filazantsara. Fantatranao ny andro ankehitriny nisy toerana nalehako voatsely ary reo anao fandraisana sika dia nisy tapamofo ratsy ny lalain'izy ireo no zarazarainy toy zao ny tapatapahana dia nalefa teo anivon'ilay andian'olona teo ary nandray fandraisana ny olona rehetra tao am-piangonana. Ry lalahy, tsy mety zany. Tokony mahitsy eo amin'Andriamanitra ny fonareo alohany hinananareo fandraisana. Naminany amin'io Isaia ao amin'ny toko 7:20 ary ny 9:9 raha tianareo jereny zany. Ozy fen'olona tabatra, feno zava-betaveta sy loto ny toerana rehetra. Ozy izy no ampianariko fahalalana ary izy no ampahafantariko fianarana. Zaza vao nitsahanono va ny zanakay madinika kely etsy aoriana dia milalao foana raha iny fa tokony hampianatra ny hafa ny herin'Andriamanitra sika dia mbola ahitana disadisa hoe zao no tena mety atao. Fen'olona tabatra tsy afaka hijanona eo andesika androso misy tempoka tsy maintsy atongavako eny ary. Ny tafin'ny fiadiana izy ireo, ny fekibony, ny voaka nandeha tsara tonga avy hatrany teo amin'ny ranomasina mena. Faly Farao raha namela azy ireo nandeha. Nefa noho ny tonga teo amin'ny ranomasina mena izy ireo dia teo ny nahitany fa tonga ny miaramilany nanetsika azy. Dia nitompo teo mihitsy izy ireo, nisy an'ireo teribohitra sy efitra tetsy an-daniny. Ny miaramilan'ny Farao tonga tamin'ity faritra ity. Ny ranomasina mena no teo anoloany fa ny lalan'Andriamanitra dia nitarika anakeo amin'ny ranomasina mena. Raha mbola fantatro ihany fa eo ny lalana hitondrany, zany ihany no tokony haiko mandroso hatrany. Ozy ry Mosesy, halleloia, raisy io tean'io, mansoa eo amin'io rano io. Amen. Inona no hitranga tompo, tsy anjaranao zany, mansoa fotsiny. Amen. Tory ny filazantsara ary Tom Meredith sy anareo rahalahy hafa rehetra eo. Inona no hitranga, tsy anjaranareo zany, mitory fotsiny. Omeo an'Andriamanitra ny dera. Indro izy ireo fa lasa nidina teny. Nisy mpanoratra laza fa tao anatin'io andriafy io Andriamanitra dia napidina ny fijeriny teo tamin'ny mason'ny fahatezerana. Ary izy ireo fa natao zany dia natahotra ny ranomasina mena ary nanomboka ny hemotra dia nanivatsiva ny Israely teo amin'ny tany maina. Tsy nisy fotaka akory ny tongony, koa tonga teo ireo zalahareo nanao hoe olombelona takantsika ihany izy ireo sady mivavaka taka azy ireo ihany koa sika ho totsika. Ary rehefa nivoaka teny izy ireo dia hitany fa tsy tody izy. Ary zany no hitranga ndray androany ny rahalahy rehefa ho tonga ny fotoana fampisarahana. Aro anareo ianareo izay mpiangona matimaty izay miezaka makatahaka ny kristianisma, ndray androany ianareo izay miezaka naradiany io andiany manana ny fanamasina io, ahitanareo fa endaka ao anaty fotakano any ny kodianareo. Marina zany, misaotra tompo, fa nisy virjinina 10 nandeha nitsenan'ny tompo nidiny tamin'ireo endry fa nidimy adala. Asidy iloilo ny fanilonareo. Jiovy zany hazava fa hiakatra izy io ndray androany ka teo nisy fitomanina sy fidradradradrana ary fikotrehanify. Ary reo Egyptianina tsy mifory reo, nahoana izy ireo tsy tody teo, tsy voafory izy ireo, tsy tao amin'ny fanekeny. Rapiny voafory izy ireo dia voateriny anaiky azy tony nanekeny Israely Andriamanitra. Voninahitra. Oh, niriko aheto raha nanana be indrono zao, mahatsiaro tafiditra tsara, tena tafiditra. Mario fa tsy voafory izy ireo, tsy tao amin'ny fanekena na dia olona azy. Nanao akany tsara tare izy ireo, tsara kokoa. Niaina tsara izy ireo, nanana trano tsara kokoa, isan'ny klasin'olona avo kokoa raha ny fahitany zao tolo zao azy. Nakany am-piangonana toreo sisa rehetra ihany, nanaraka teny ihany izy ireo. Aza miteny amiko hoe tsy malala ninonina ny amin'Andriamanitra izy ireo. Efa niteny tamin'i Josefa ary efa naparitaka ny vaovao efa 100 taona talohan'io. Tena nalala izy ireo, saingy ny fiheverany io andiana fanatika io vitatsika ranao izay vitany. Nefa tsy naomby izy ireo, tsy nanaiky akoatra ny famoran'Andriamanitra. Lasa izy ireo tsy magaga raha teo Davida kely nanao hoe nitianareo ambara amiko ve hoe eto ny miaramilan'Andriamanitra velona, nefa melan'io Filistina tsy mifory io iaika ny miaramilan'Andriamanitra velona. Ary izy aoka hitafy fa zano andeha. Eny tompoko, omeo Davida misimisy zay. Rehefa tonga nanivatsiva ny rano izy ireo dia tody tetsy amin'ny ilany nakaton'Andriamanitra zany teo le mpiferatsy fanareo. Azonareo an-tsaina ve ny fihetsepon'ny reto jiosy reto nijery todika teo izy ireo ary iny fa teo mihitsy reo zay nanao ny karavasy azy namery sy nanatritra ny lamosiny nisarika azy toy zao fa maty nitsikafina teo amin'ny ranomasina. Ry lalahy, rehefa mandalo eo amin'ny ranomasina mena ny rano Jesosy Kristy anareo, reo fa zalan-dratsy maloto rehetra nisarika anareo tamin'ireo zavatra tsy tokony ho nataonareo no hitanareo maty ao amin'ny rano Jesosy Kristy.
Kristy. Halleloia. Mariny zany. Nitsikafina eo am'rika. Tsy magaga raha tafiditra atao amin'ny fanahy Mosesy. Eny miresaka nareo hoe karazana fivavahana vaovao hafahafa no ananantsika. Jereo ane io hoe Miriam mpaminany vavy. Nitazana tena izy de nalainy ny amponga tapaka ary nanomboka nively sy nandia izy de nidina teny amoron-dranomasina. Nandia nivelany io amponga tapaka io de nanaraka azy ny zanaka vavy ny Israely. Nandia sy nihery nivelany io amponga tapaka io de nanandratra ny tanany Mosesy ary voarobaka atao amin'ny fany masina loatra ka tafilitra atao amin'ny fanahy. Halleloia. Mariny zany. Mariny zany. Io fany masina ihany zay teo Mosesy no atao amin'ity trano ity zao arivo zao. Halleloia. Lay anankiray nampandeany Miriam ihany no eto anio arivo. Andriamanitra de Andriamanitra ary tsy miova izy. Eny tompoko. De hoy ianareo jereo ane io andiana fanatika io hoe saingy tsy nisy olona nanibaziba tam'izany. Maty izy rehetra. Izy ihany nanao an'izany teo. Ho be voninahitra tsy ho ela. Nisy fotoana nahafinaritra. Jereo an'izy ireo. Andesika ijery azy ireo minitra vitsy eto. Raha vitatsika nitondra azy ireo eo amin'ilay vatolampy. Afaka minitra vitsy raha azontsika atao. Efa tara zao mialatsiny. Nefa mahazo aina tsara tsy vitako niala faingany eto zao. Koa de manana faharetana minitra vitsy monja raha sitrakareo. Andesika ijery azy ireo fotoana fohy. Tiako nijery azy ireo. Rehefa vita lay hira be, lay orakoraka be, ka nisy ny aleloia fotoana lehibe, ka nanomboka namaky ny tany efitra izy ireo. De voatarika teo amin'ny rano mangidy mihitsy. Tsy hafahafa ve zany? La tao amin'ny fakapanahy mihitsy. Tena teo amin'izay nisy rano mangidy tsy azo ny sotroana. Tsy nanakoanina mihitsy izy ireo. Tsy nanakoanina mihitsy ary lay rano teo nangidy. Ary jereo fa io rano mario, rano mangidy, de tena teo amin'ny lalana notarian'Andriamanitra ny zanany. Tsy hafahafa ve zany? Tahaka ny hoe tokony niodinan'Andriamanitra zany, nefa de nitarika ny vatana azy ireo teo amin'ny rano io izy. Ny sasany mandalo rano, sasany mandalo tondra-drano, ny sasany mandalo fitsapana mamay, nefa mandalo eo amin'ny rano rehetra. Zany ny fomba hitarian'Andriamanitra ny vahoakany. Ie, nijoro teo izy ireo. Inona no azontsika atao? Halleloia. Nanaraka ny tomposika, efa nanivatsiva teo amin'ny raha, efa nampisaraka ny tenatsika ho Mosesy mijanona tony. Mariny zany. Eo amin'ny fakapana rehetra dia anamboatra lalana ahafahany izy. Nisy kriatrala kely tetsy amin'ny ilany. Halleloia. Notapahilay kriatrala natsipony tao amin'ilay rano de nanjary mamy io rano io. Ny boiboiky feno hafaliny fotoana fiobina hafa indray no nanan'izy ireo teo. Amen. Tena eo amin'izay anosehany de volanareo eny anjoro mihitsy ka anaovany hoe eto mihitsy no azohoko azy, tena tsy afa-mihetsika izy zao, eto mihitsy no azohoko azy, de ho tonga eo ny tompo ary iseho eo ny lohantsika ny azo fijaliana ary halleloia de ho afaka isika. Dokotera tsy misy azo atao mihitsy ho anao. Nisy olona nanao hoe fantaro fa ho lasa daly ianao verisainy na zavatra toy zany. De eo no vian'Andriamanitra androtsahany ny fitahiana ho anareo. Adino fotsiny amin'izany. Fantatr'Andriamanitra zay hitariany. Amen. Mandalo fotoana tsara be eto ambarako anareo. Mario fa tsy nanankoanina izy ireo. Efa lany lay andiana mofo kely nananany. Inona ary nataontsika ankehitriny de hoe aoka samoany am-pandriana ka hifady an'io alina. Efa nandramanareo ve zany? Tsara zany indraindray. No nepitsy maraina nivoaka izy ireo. Ary iny fa feno galety kely teny amin'ny tany. Nandraraka karazana mofo avy tany an-danitra Andriamanitra. Eny nitsipony izy ireo ary nanomboka nanandrana an'io. Eny voalaza fa toy ny galety misy tantely ny tsirony. Ahoana tsara toy ny tantely ny tsirony. De nanomboka ninana izy ireo. Oreo tsara izy zany. De nanomboka niangona sy ninana izy ireo satria izany tsy te azo tamin'io. Toy ny tantely eo amin'ny vatolampy ny tsirony. Fantatrareo fa niresaka ny amin'ny Davida foana tamilay ondry kely nisy atsamitady ny mpiandrondro na kitapo, nisy kitapo fanao ny ambalahany zay nasiany tantely foana hainareo tsara. Ary tamin'ny fotoana naparary ny ondriny de namoaka tantely avy tao izy ary nisorany teo amin'ny vatolampy vatosokay zany zay natao fanafana fahiny ary tsy ela tao ry zany hiakatra eo lay ondry ary lelaka an'io vatolampy io. Ary efa milelaka an'io vatolampy io izy de lelafy miala ny tantely ary tafalelaka an'ilay vatosokay izy de sitrany. Tsy mahafinaritra ve zany? Eny manana kitapo ambalahana feno tantely eto an'io arivo ary apetraka eo amin'ilay vatolampy io Kristy Jesosy ary ny ondry kely rehetra ilelaka eo amin'io vatolampy io milelaka azo antoka fa ho tafavoaka amin'io ianareo. Halleluia. Eny tompoko. Eny tompoko.
ampinaharitra zany raha mbola teo amin'ny diany any izy ireo, ampinaharitra zany ka tsy nitsahatra mihitsy. Eny nanangona ampitsara fotsiny izy ireo isakarivo mandra-piavo ny ariva manaraka. Raha sendra misy avelany eo ka ataony hoe anangona be deabe sika nio ariva de tsy verina amilay fifahazam-panara pitso ariva, anangona be deabe sika nio ariva. Aveo raha pitso ariva dia anana sisa betsaka sika ao an-trano. Tsy misy olitra ao amin'io. Eny tompoko, zany ny olana eo fatsapahan'ny olona maro. Ianareo lalahy nanana fanina fahiny, niezaka nitahiry zavatra ianareo. Ry lalahy, ny zavatra nananako maly ariva de fa vita, fa zay ananako ankehitriny. Halleluja, amen. Ny fahatsapana nanany olona sasany de toy ny famorin-drano mitritritra. Ianareo tsara, marina zany. Aoko sika azo ena voendy vaovao isakarivo, anao dingana vaovao isakarivo, ary zany no naneo tena famarina zany ralahy. Marina zany. Ny zavatra ilatsika de zay natao ny fandriamasina fahiny. Maro ny fiangonana ananatsika. La mpikambana mahafinaritra. Feno vola amin'ny fiangonana am'izao andro zao. Zany mihitsy ampiarak'izay ilainareo mba hampandehanana an'ilay fiangonana eo amintsika zany rehetra zany, saingy tsy eo amintsika ny afo. Azonareo an-tsaina ve hoe midina eny amin'ny orinasa mpanao fiara ianareo ary manaboatra andiana-kalesy dalabe tsara tarehy be, ary maka lehilahy mahay tsara zay mahafantatra ny fitondranan'io, de apetraka eo amin'ny seza malemilemy izy, ary ampidirinao ny olona rehetra de hoe eny andao ary sika fa atosika nefa tsy misy zavatra mandeha. Anangana ny tanana izy anao hoe tsaratsara raha sitonina ny krika, nefa tsy ampy akory ny entinao mba hampanenao an'ilay krika. Marina zany. Maro ny olona tsy manana entona akory anaovany amen. Afaka azo any memem-pona ianareo. Halleluja. Ny zavatra ilatsika nio ariva eno fa ny civilisation de tonga avy amin'ny afo. Miverena ary zao re foky nampiasa afo, fa afo no anaovana ny fitafiko, afo no anaovana ny jiro, afo no manamasaka ny sakafoko. Tonga avy amin'ny afo ny rehetra. Raha mivelona araka ny civilisation moderne ianareo de mivelona avy amin'ny afo. Raha mivelona eo amin'ny fananten'Andriamanitra ianareo de vita batisa amin'ny fanamasina sy ny afo. Halleluja, marina zany. Nasina entona tao amin'io ralahy tamilay fanafanana kely efatranainy, de nipoka kely sy ny ovitrovitra ary nangotrakotraka zany, tsy ela orin zany sitonina ny krika de iny fa lasa lay kalesy. Marina zany no zavatra ilatsika. Misy fotoana tsaroko eo am'zany, fony asan'ny lalahako tany lakazasy krika, fa nandeha teo zahay de nahasokatra efa antitra, ary io zavatra tena nampimendrindra fa tona nipitongotra izy rehefa nandeha. Nahazo anakiroa any zanako vavy indray andro iny saiko to zao ny abeny. Teo andro any nijery andreo zavatra kely reo de nimea niezaka izy niotra ny lohany tamin'ny tongony to zao nijery azy ary raha vako tenareo izy nato zany de nanao niverina tao amin'ny akorany. To zany ihany ny fanao sasany amin'ny fivavahana mangatsika ara-pomba ananan'izy ireo ankehitriny io. Tsy veriny intsony any amin'ny fifahazam-panahy io za efa presbyterianina, metodista, luterianina efa zao halleluja, tsy miray hevitra amiko io iverina amin'ny akora koa ataovy ary. Io fivavahana ratsy sady tsy mba misokatra toy ny sokatra io. Oya omeko lesina izy ty de netiko teo amin'ilay lakan-drano izy zao aloha nakahazo kely nandramako ny kapohany izy, tsy nisy vokany zany na de kely azy. Nijanona teo fotsiny izy, nivelesiko mafy arak'izay azoko natao, fa de tsy niala teo fotsiny. Tsy vitanareo ny apititra an'io amin'ny fikapohana azy na de kely azy. Tsy ilaina akory ny anandrany ny hoe andrahoana azy sy ny sisa. De netiko teo izy oya omeko lesona izy ty, naletiko tao anaty rano izy, nisy rivotra kely fotsiny boboky avy ao, fa izy kosa tony teo ihany. Azonareo mahafazan-drano izy ireo, andrarahana, miano arina, miano aloha, na io rehetra tianareo io. Midinao mpanota maina izy ary mivoaka avy ao lena, zay fotsiny ihany mbola mpanota foana. Fantatrareo ve ny fomba nampandehanako azy? Lasa nakako taherany tanana ary nasiko afo kely teo, de napetraka teo zalahy ratsy io, nietsika izy teo ralahy. Zao nambarako anareo, ny zavatra ilain'ny fiangonana am'izao andro zao de ny amiatrahana ny afo ny fanamasina toy ny fahiny eo ambaniny, voninahitro an'Andriamanitra. Zany ny zavatra ilaitsika. Ny afo no anetsika ny fiangonana ary tsy misy akoatra zany. Marina zany. Eny tompoko. Koa tandidona any eto, tandidona mahafinaritra. Eny tompoko, naneo zavatra zany. Rehefa nilatsaka io many io de midika fa nomen'Andriamanitra azy ireo zany taorinina namakiny ranomasina mena endrik'ilay raha, fefa maty reo mpife azy. Voatery ny azony any eny Andriamanitra, fa voatery nanome zavatra azy ireo izy, noho izy ireo efa nampisaraka ny tena no any an-tanindrazana, nefa tany any efitra no nisy azy ireo. Teo amin'ny diany izy ireo, voatery ny azony any eny Andriamanitra, ko de nampanantena izy fa hanome izay rehetra ny lainy, ko de natao zany. De nandatsaka many izy, tena tadidina mahafinaritra. Tamin'ny andro Pentecoste, rehefa nitokana ny fiangonana io, de ilay fiangonany fanamasina, fa efa nisaraka tamin'ireo fiangonany rehetra sy ny maro hafa izy ireo, ka nivoaka mba handraisa ny batisa ny fanamasina. Ary ny andro teo izy ireo, inona no ataontsika? Ny tompontsika de efa niakatra any an-danitra, nefa niteny tamintsika izy mba hiandry eto fotoana fohy, hijanona kely eto fotsiny, fa izy no andefa zavatra ho antsika mba hitondratsika hatramin'ny farany. Tena nona o Petera ny ahita azy. Jaona, Petera, inona no ataonao mba ahitana azy? Manenina fananda azy tetsy, tsy anao an'izany tsony
avy eo tampoka teo nisy feo tahaka andrivo maherin'ny fofofo avy tany an-danitra nidiny tsy hoe lehilahy romanina nanolana vozinakanjo tao an-damosiny no tonga teo ka nanome azy ireo tapamofo na karazana kominio. Tsy nisy mpitory-teny protestanta nanao hoe eny omeko anao ny tanana kavanany fiombonana, omeo enim-bolana hitsapako anao, ataovy ao am-boky ny anarany. Tsy nefa izany ny fomba anaovantsika azy ankehitriny. Nefa ry lalahy, ambarako anareo fa toy ny rivo maherin'ny fofofo avy tany an-danitra no nameno ny trano rehetra nipetrahan'izy ireo. Haleloya! Ry lalahy, tsy ampy nahazonazy ireo ny abean'ilay trano. Nivoaka teny an-dalabe izy ireo nihira nitsambikina nandihy. Andraso kely ranabavy fa Maria Virjina ihany koa de tao. Teo izy nanao fiatsika tony mamo. Azonareo an-tsaina ve fa Maria Virjina zany? Azonareo an-tsaina ve raha lazaina amin'ny fiangonana katolika zany, metodista, batista, presbyteriana na toeran-kafa? Fa Maria Virjina no teo ambanin'ny fitaomany fanemasina ny vembena toy ny olona mamo. Ary raha nataon'Andriamanitra ny akaran'ny reny Jesosy Kristy teo mba handraisany batisany fanemasina talohan'ny nafahany any an-danitra, de tsy ho tonga mihitsy ianareo raha hoe zavatra latsaka zany. Mety tsaratsara ho anareo ny hiala amin'ny voninahitra reo ka anatony. Marina zany tahaka ny namana tamin'izany fonidina teo namana ndray ny teny tamin'ny hoe ny Eli ka isitrika impito na iletika impito. La tena nandona mafy ny lazany zany. Hoy izy tsy tsara ihany koa va le rano hoe tsy tsara ihany koa va ny fiangonako. Tsia, efa nilazan'Andriamanitra fa eto. Eny Rahalahy Branham raha makeo sika ka mino an'izao ary mino an'zato dia hanana fiangonana mahafinaritra sika ary karakara tsara ny olona rehetra. De andoha vola kely amin'ilay anankiray tsy tompoko raha tsy ateraky indray ny olona de tsy hiditra ao amin'ilay fanjakana izy. Ko de tao mahita azy nakeny mibata ny tongony hiala amin'ny fotaka toy ny sakabe ao amin'ny rano-tsiramamy hainareo tsara. Nakeny ataoko fa voaterana ho an'izao de nisitrika. Nandona mafy ny lazany zany, niala fitao izy, mbola teo amin'ny any ny abokany. Ny lazany mpaminany hoe impito, fa rehefa nataony impito zany de niverina nadio indray ny odiny. Ry lalahy, ambarako anareo fa hoy ny olona sasany hoe tsy noko fa ilaiko nijory eny amin'ny altara i Tomasy dradradratra eny miraradelo eny toreo afo reo mijanona lavitra eo ary izotra eo amin'ny lalana misy an'ireo olombitsy ny tompo amaivona na tompoko niaraka tamin'i Jesosy zao dia zao tompo eto hatramin'ny farany ity filazantsara fahagolo ity de nanampy ahy ralahy raha nijoro teo anatrandreo mpitsabo masy nanampy ahy io rehefa nisy adalany azakazaka naketo amin'ny lampiazo nanao hoe ovonoky izy io arivo teo anilako io tamin'ireo ora fakapana rehefa nitsoraka ny ejera ny fiaramanidiny ka efa toran-kofotra ny mpanamory fiaramanidiny. Ity filazantsara fahagolo ity ny teo anilako rehefa ho dokotera 3 minitra sisa ny iainany teo anilako io tamin'izany mbola zany ihany ankehitriny. Haleloya, mbola tiako foana io tsy oleo an'io mihitsy marina zany koa maneo inona amintsika ary zany teo ary rehefa mamitateraka tamin'io manana vaovao io izy ireo nivoaka avy tany an-danitra eny tsy nilaza mihitsy mosesy hoe manaova mofo fanampiny vitsivitsy anio arivo. Tsy nanan-javatra anaovana mofo izy ireo, tsy tompon-tany izy ireo fa de mpivahiny sy vahiny ka de tsy nanana ninonino nanaovana mofo fa nalatsak'Andriamanitra avy tany an-danitra io. Tsy zany ve ary toy ny nandatsahan'Andriamanitra io avy tany an-danitra no nandatsahany fanemasina avy tany an-danitra. Koa hoy ianareo eny inona no lazay mosesy tamin'izany hoy izy riarona tiako ivoakeny ianareo oloneto reo eny sokafy tsara sofinareo eto eny ary tiako ivoakeny ianareo oloneto reo ary maka eran'ny vata omera lehibe maromaro amin'io atsika ary tiako ampidirinareo ao io ary tehirizy zany avao zany no tehirizy natao amin'ny efitra masina indrindra io tsy ny asimbo zany voatahiry tao amin'ny fitoerana masina io ho reo atao inona zany ho any taranaka reo faramandimby ny mpisorona rehetra zay voatokana ho mpisorona no miditra ao amin'ny fitoerana masina ary afaka keo amin'ireo omereo izy ka aka kely amin'ilay manana izy tany am-boalohany de voakeo ary ametraka an'io eo amin'ny lelany fa avelana andrana an'io izy satria mendrika mpisorona izy ary efa niditra tao ambadiky ny sarony koa anandrana n'ilay tena mana nilatsaka tany am-boalohany izy. Zany ny voalazany tsy zany ve ary zany nisy tamin'ireo taonany fandimby koa inona ny fandraisany zany tamin'ny Pentekoste rehefa ninana ny mana tsara io izy rehetra ka nika sy nioby ary nitondra tena tao ivelany toy ny andian'olona mamo de nisy nanao hoe inona no azo lay atao ho petera mibebay ianareo rehetra ary ako atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho famelana ny fahotanareo ary ianareo andray ny fanomezana de ny fanemasina fa ny teny fikasana de ho anareo sy ny zanakareo ary ho any zay lavitra na iza tsy ny tompo Andriamantsika. Ry lalahy, aleloya, ny olona rehetra zay mafeno ny fepetra takian'Andriamanitra ka tonga mpisorona mba hiditra ao ambadiky ny sarona ary nampisaraka ny tenany tamin'izao tontolo zao de mandray tsy hoe feno vava ihany fa fo feno an'ilay tena mana ny latsaka tamin'ny andro Pentekoste tsy hoe zavatra mitovitovy amin'io fa ilay tena zavatra mihitsy. Haleloya, voninahitra an'Andriamanitra marina zany
indro falasy izy ireo nandroso fotsiny afrina no aretan'izany mandra-piaviny Jesosy. Lay mana dia naharitra mandra-pahatongan'izy ireo teo amin'ilay tany hafa ka nanana ny vary toy ny mahazatra, tsy zany ve? Eny amin'ny firy zao? Mialatsiny ny oatra 5 minitra monja. La tsy de fanaoko ny mihoatra lava be toy zao sa tsy zany. Eny ary fotoana fomonja eny aka 10 minitra fanampiny dia ho feno atsasakadiny fotsiny io. Ahona raha zay ataoko fa tsy andesika keto raindray faingana lay lahatsoratra namaky tao anefitra izy ireo ny olona teo fa ton'ny ankehitriny mihitsy ry mpitory teny azakivy jereo eto nitovy mihitsy tsarovy anefa fa reo zay nymonmonina tsy nisy tamin'izy ireo mihitsy ka tody tao amin'ilay tany na dia raha aza fa nymonmonina sy ny tarainy izy ireo niala tamin'ny fihinanana ny tongolon'ny Egypta izy ireo ary nihinana ny sakafony anjely nefa nampitaraina azy io, tsy zany ve? Rahalabilona barako anao zao tsy fantatro zay atao hiala amiko vatiko avelao izy ala misaraka amin'ny rehetra io ianareo zay tsy mahafony azy ka ifikitramiko de tsy mendrika ho tsy haiko zay olazay mama ahoanareo inona zay lazainy mama zay lazainy Jesosy ny zavatra hitanareo matahotra afanao ravany fisakazako amin'ireo nitovy fitafy tamiko raha vao io marina zany ny fikambanana literatura misy aro zavatra hafa rehetra eo namandray ramandresy mpampianatra sisisa ahoana raha makeny ka tafaoby mioby misy la ianitra iray indray mandeha no fenonany fany masina izy ka fotoana mahafinaritra toy inona nananany ny zanany vava nipetraka atao aminy raha lehilahy nalainy ny baiboly ary nivakiny zany de nitsangana izy ary nytomantsotro zao de nivezivezy teo amin'ny lalatsara anao an'ireny karazana lanonana fisakafoanana kely reny izy ty ainareo tsara ko de nalainy lay antitra ary nataony hoe ataoko any ambony izy hoy izy ry dada isy vehivavy maro avy eto androany hoy izy fantatro fa tsy te hifanerasera amin'ireo vehivavy reo ianao hoy izy tsy hoy izy omeko boky mahafinaritra ovakiny ianao hoy izy miakaro amin'ny efitra fasinetana ary mamaky kely mandritra ny anaovana lanonana hoy izy eny ary ora vehivavy tsy ahita zavatra ampioby azy ao mihitsy izy de niakatra tao izy ary nomeny boky géographie de tafakatra tao izy ary nanomboka namadika pejy nanao hoe Eropa Azia tonga teo izy zay nilazany hoe ny ranomasina nijery teo ndray izy de nanao hoe halleluja nanomboka ny godigodiny ary ora zazavavy reo fa misy inona hoy izy misy zavatra maso andada ao tsy majerena faingana izy niakatra ny tohatra izy reo de tonga teo nika izy io hoe terany antompo halleluja hoy izy dada inona ny olana hoy izy ry malala nomenao an'ity boky mahafinaritra ty ovakiko ary vakiko eto nilazany fa misy ranomasina tsy hita ny fanambanina nefa nilazy Jesosy fa nametraka ny fahotako any amin'ny ranomasina fanadinona ka tsy tsarona hoy izy mbola midina foana izy reo halleluja marina zany azo antoka fa mbola midina foana izy reo fa tsy misy fanambanina hita avy eto ambonin'ny tany zany miakatra eo fotsiny ny tena ary miamidiny zany miamidina fotsiny zany halleluja marina zany fitaraina monmonina foana tsy haiko ny tokony atao monmonina efa niala tamin'ny fihinanana tongolo mba hihinana ny sakafony anjely niala tamin'ireo mpitsabon'ny Egypta mpiambo mba hoeo amin'ilay mpitsabo lehibe niala tamin'ilay andian'olona nilaza hoe efa lasa ny andro fagagana indrisy mba hoeo amin'ireo olona hitana fagagana sy io rehetra mety isy io niaraka tamin'io mihitsy nefa mbola nitaraina marina zany toerana toy inona zany niala tamin'ny ranopotaky ny Egypta mba hisotra avy amin'ilay loharano tsy horitra mihitsy nefa mbola mitaraina tsy magaga raha tapaka ny vatsin'izy ireo zany ny zava-misy ankehitriny no tapahany vato satria be loatra ny monimonina eo aminareo ahoana ny amin'ny asa diakona ho ny fiangonako atsaro zany rahalahy mitodia amin'ny Kristy nanaraka ny avy eo tampotampoka teo ho Mosesy eto aketo izy ireo de hoy Andriamanitra mitenena vatolapy dia moka ny ranony izy ary efa niteny tamin'ny vatolapy izy nalainy aloha de nikapohiny vatolapy io tamin'ny tehany ary efa nikapohiny io vatolapy io tehany io de nitehany fitsaran'Andriamanitra tsy tehany Mosesy io Andriamanitra niazona ny Mosesy teo an-tanany ary io tehana teny an-tanany Mosesy io de ny anaran'i Jesosy ao amin'ny fiangonana amin'izao andro zao marina zany zay ny famarinana rahalahy raha nisy nanalan'ny Egyptianina n'io tehany io teny an-tanany de tsy honanan-kely izy ireo raha vitan'izy ireo nanaisotra ny anaran'i Jesosy hiala amin'ny fiangonana ampialanareo lavitra zany de voakeny anareo ka hiteny ratsy an'io ary anibazimban'io sy ny maro hafa avy eo hiezaka hiditra eo ary hivavaka amin'izany tsy hainareo atao zany tsy maintsy azononareo masina io marina zany raisy eny aminareo ny anaran'i Jesosy ry zazaory sy mahonena rehefa miangona manodidina anareo ny fakapanahy tonoa ny ambavaka io anarana masina io fa andositra ny devoly toreo kalalao amin'ny tany rehefa mirehitra ny jiro zany mihitsy teo ary izy ireo ozy eto akeny izy ireo de niraisy ny tsorakazo ny fitsarana io ary nikapohy ny vatolapy ary efa nikapoka ny vatolapy izy de nisy loka teo amin'ny ilan'ilay vatolapy
ary io vatolampy io de Kristy Jesosy isaorana ny Andriamanitra. Lay fitsaran'Andriamanitra ho aso anareo io zay mpanota ratsy, mendrika ho faty, mendrika ho tafasaraka. Zao lay fitsaran'Andriamanitra amin'ny andro inananao, io andro io no afatesanao. Fa ny fitsarany no nikapoka azy teo Calvary, fa niantona teo izy nandera nibarareo ka maty. Niantona teo lay zanak'ondry ny Adama, lay zanak'ondry ny Abela, azafady lay zanak'ondry vovony atry nanorenana zao tontolo zao. Ary avy amin'io io misy fanoarana mahafinaritra. Inona no antony nanandratana n'lay menarana varahana ho fanasitranana. Nisy antony hafa koa rehefa nila fanasitranana izy ireo de nasandra ny menarana varahana. Ino zany? Satria nymonimony izy ireo niady nanohitra an'Andriamanitra sy Mosesy. Ary noho ny antony hafa koa io satria nymonimony izy ireo nanota ka narary ary nila fanasitranana. Fa Mosesy araka ny volazan'i Jesosy tahaka ny nanandratany Mosesy ny menarana varahana tany anefitra ho antanjony iray ihany, antony iray ihany, samy ho fanatim-panavotana no tsy maintsy anandratana ny zanak'olona. Nisy antony hafa koa mba amonjena ny fanahy ary nokapohana sy namoaka rano lay vatolampy zay niboritsika teo amin'ilay firenena mba hamonjy olona efa ho ringana. Tian'Andriamanitra loatra zao tontolo zao. Ao amin'ny testamenta vaovao ny tandindon'io, ny fatanterahany tandindona ranomarina. Tian'Andriamanitra loatra zao tontolo zao ka nomeny ny zanany latokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Zay ary lay izy tony ny lanany zany ho an'ny olona efa ho ringana teo andalam-pahafatesana tsy nanana fanantenana no nanandratana ny menarana varahana lay vatolampy nokapohana de nokapohana mba anome fiainana sy fanasitranana ary fiadanana ho an'ireo olona ireo. De toy zany nanandratanaN'Andriamanitra ny zanany mba tsy ho ringana ianareo fa hanana fiainana mandrakizay. Ry lalako sy anabavika, miangavy aho ny anekenareo azy amin'izao arivo zao. Mialatsiny aho fa nisitaka tamin'ilay lesoko efa elabe aho no tsy nitory. Mamela noho ny fihetseha-poko nefa tena mahazo ena tsara. Fa mamela ianareo aka fitoniana tsara andro vitsy mba ahafahako mampianatra. Zao arivo zao io anjelin'Andriamanitra iray ihany zay asary eo amin'io taratasy io no eto amin'ity lampiazo ity. Inona ary zany? Io lay anjely mifanekena. Ny Tompo Jesosy Kristy manondro ny tenany io. Itahanareo aneny tompo. Andray azo mpamonjy anareo manokana ny enareo ankehitriny. Io mpiandrasana nanaovako antsy eo amin'ny altara mandra-pitaria ny fanahy masina anao anio. Ary loko fa meno an'ity fiangonana ty amin'ny fanahy masin'Andriamanitra hatramin'ny hoe andrenesanareo fa isy ika iparitaka manerana an'ity Jeffersonville ity. Io mpiandrasana sy eo mpivavahana andro manalina miandra an'io fotoana lehibe io. Mifady ihany na mivavahatra any. Voroiny ankizy esory avokoa ny fahotanareo ao tranonareo toy ny voalazan'i Jakoba hoe esory ala ny kavinareo ary sasao ny akanjonareo. Mivonona mandreran'orana amin'ny sasasasa hitanareo aneny tompo ankehitriny. Jereo lay zanak'ondrin'Andriamanitra raha nondrika aloha tsikisika. Raha nay any an-danitra io fiangonana nafinaritra sy nandroso sady feno fiadanana io ka tsy rofotra mihitsy ny fitafiny, tsy niala tamin'ny tongony mihitsy ny kapany. 40 taona tany anefitra nefa tsy nisy osa teo anivony, tsy nisy mpitsabo teto tany fa lay mpitsabo lehibe ihany. Tsy nisy mpanao satroka, tsy nisy zavatra nanamboarana fitafina fa lay pahary lehibe teo no nitahiry ny fitafiny tsy rofotra. Voaterina maky teo amin'ny rano lalina sy fasika mamay izy ireo nanivatsiva teo amin'ny tany dadasika feontsilo sy tendrombohitra avo. Fenan'io rehetra io ny lalany nefa io andriafo lehibe io no nitarika ny diany. Marso eo alohanay ry kitany maraino tario sy toro lalany zay. Mamela anay ny amin'ny fahotanay ary ampio zay mba ho mpanomponao tompo. Raisy ireo teny vitsy misaratsaraka zay nitoanako teto reo tompo novakiko avy tamin'ny teninao ka mangataka ny andetenao an'izany lalina ao amin'ny fotsy raray. Tsy ho faty mihitsy ane zany fa omenao azy ireo aneny fiainana mandrakizay. Ary raha mbola manondrika alohatsikisika move misy olona eto ao kikipony maso rehetra anangana an-tananareo venareo anao hoe ry Lala Branham tsarovy aho very aho ary tsy mahafantatra an Jesosy mpamonjy aho, tsy nateraky indray aho, tika anao raha hivavaka ho aho.
anangana ny tananareo venareo eto atsangano ny tananareo mba ahafahako anolotra vavaka. Andriamanitra hitanareo. Maro aminareo ny manangana ny tanany erany ty trano ty, mahafinaritra zany. Andriamanitra hitanareo eny rehetra eny. Eny atao hoe Rahalahy Branham fantatro fa raha hoe hiantso ny fanahiko Andriamanitra de tsy ato amiko io tsy mikainy io, tsy ato amiko zany. Tsy mahafantatra azy araka zany tena tsy mahalala azy araka zany tsy mbola tena nateraky indray nefa maniry aho ary tiako ianao raha hivavaka ho aho. Anangana ny tananareo venareo eto, misy olokafa anangana ny tanany eo amin'ny tanana 12 eo, eny ary misaotra anareo. Andriamanitra hitahanao ranabavy. Misy olokafa koa eny ary Andriamanitra hitahanao anao eny ary raha misy olona eto zay teo tsarovana bavaka fa marary ka anao hoe Rahalahy Branham tsarovy fa marary, tsy nanao fivoriana fanasitrana sika satria nanindry betsaka teo filazantsara nefa mivavaka ho an'ny marary ary eto raha nangatanany anareo lazana hoe tsarovy fa marary Rahalahy Branham. Eny ary marindray ny tanana mitsangana ireo marary. Eny ary raha mbola eo ampindriany sika. Tompo vonjeo re io mpanoty io Tompo, io ny hemotra io ekeo zany Tompo, eto ao an-trano izy ireo zao arivo zao ary fansoa. Engane ka ialeto izy ireo anio ariva ary anavao ny fanekeny. Engane io mpanota ory io, engane niodany ka ho tono ny vatolampy anio alina ka tsy ahita fitsaharana izy. Andriamanitra tomatsy ravina ny fandrenesana zany hoe misy lehilahy mivavaka toy zany nefa Andriamanitra ambony rehetra aoka tsy hoveriny fanahiny. Fa raha ahoana mora hiala amin'ity tontolo ity izy Tompo nefa tsy mahafantatra anao, mangataka ny ombanao azy. Ampio raha lehilahy vonjeo ihany koa raha vehivavy Tompo ny tsiraray. Ary ankehitriny ho an'izay marary eto Tompo, engane tahaka nanandratany Mosesy an'io menarana io ka izay rehetra nijery an'ilay menarana tsy nivavaka ho an'izaniza mihitsy ilay menarana. Nijery fotsiny izy ireo de velona, nijery izy ireo de velona, fa izay rehetra nijery de velona. Tompo, engane ny marary sy ny ory eto am'izao ato amin'ity trano ty anio ariva mba hijery an'ilay azo fijaliana tam'izany. Ahita an'ilay andriany fiadanana miantona eo ny fatateran'ilay menarana natao tandidona, nasandratra ilay menarana ota ary natao ota ho anay izy. Tompo, mivavaka any anasitrananao ny tsiraray amin'izy ireo ankehitriny. Engane ka hivezivezy eto ny fanamasina anivatsiva ao amin'ny tenany izy ireo ankehitriny ary anasitrana azy amin'ny fahosany. Taio izy ireo Tompo, ireo zay ny andalana, ireo olona manao diany, lahianitra sy vavianitra efa niady azahoany loka ary ny atsambo teo amin'ny ranomasina feno-dra nizaka fanenjehana mangidy olana ara-tokantrano sisisa nefa mbola tsy rendrika. Nikitany maraina tario zahay Tompo Jesosy eo. Indray andro be voninahitra any ny sambonay dia andao ny serana tsambo any ankoatrany. Andrian'ilay sambotra nay ny zionany eno zahay rehefa tonga nivatsiva n'io zavinao amin'ilay efitrano io zany. Rehefa maka toerana eo aminay ny fahafatesana ka hitomany reo malalanay orenay anero zany. Halleloja, ifindra maky an'io zaviny io zany ka hoe ho ampandrina dia metraka ny tombotra eo amin'io zahay ho todosoa eo amin'ny tanàna ny ankoatra io zay tsy ahantitra nay intsony fa hiala eo amin'ny tavanay ny fiketronana. Halleloja, anjavona ny volofotsy ary anambatana to ilay vatany be voninahitra zay. Ahita azy toy zay maizy azy ary ao amin'ireo olotinay ao amin'io tany fahasambarana io omeo herim-po izy ireo. Andriamanitra miasa eto amin'izao tanàna zao ary ampidiro ny mpanota mba hisy fifohazam-panahy lehibe ho an'ny fanahy. Ekeo zany Tompo, miaraha aminay ankehitriny amin'ny toy ny fivoriana amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Ny Tompo hitahanareo. Eny rehefa eo ampivoahana angataka an'ilay rahalam-pandamina raha ho tonga ka aka an'ireo boky aleto ary sary aoka aka amin'io koa ny tsirairay avy ry rahalam-pandamina ary lay sary eto. Raha maniry an'io ianareo tsy amidy ilay boky, tsy amidy ilay sary, raha mila an'io ianareo de tsara, raha tsy mila dia aoka zany tanjony zany izarana an'io. Sitrakareo rahalahy veny anatona ka aka azy ireo, na sitrakareo rahalahy Cox sy rahalahy Filimana ary aoka izy sijoro isaky ny varavarana raha misy olona mily zany. Firy ny tiany Tompo manova amen. Eny ary manontany tena raha teto ilay anabavy nananjanaka teny an-tsandriny ilay anabavy mpitendry na teto raha nahazo toerana tsara. Eny ary raha mitsangana ianao tongavy avy hatrany eto fotoana fohy raha sitrakao ary omeo fekira amin'ny piano zahay. Eny tsaro fa anomboka rapitso arivo re fivoriana fantatrareo hoe aiza no anomboantsika rapitso arivo hitondra zanak'Israely eo Kadesy Barnea sika. Io no toeran'ny fitsarana ary teo Jesosy Kaleba no iampita ary niverina nitondra zavatra ko de raha sitraky ny Tompo ny alady maraina ny amreto fanontaniana sy valiny reto raha sitraky ny Tompo ataotsika zany fa amin'ny alady ariva de tiatsika nitondra an'ireo zanaka ao an-tanindrazana. Halleloja, ny valina ny emotra ny Jordana
zany nivalona ny ala ny riandrano feny fotaka de niakatra nanatona ny mandany Jeriko izy ireo nanakora de nirodana ny mandaka nandrobaka an'io izy ireo. Halleluja. Ijery an'io kofejaka teo amin'ny raha bajangy io sika izay niatona teo amin'ny toerana nidinan'ireo mpisavitany. Avy eo ireo sitrapony Tompo amin'ny herinandro manaraka sika de mety vantana hoeo amin'ny boky ny Apokalipsy idina ny vatsivan'i Daniel. Halleluja. Ka anana fotoana be voninahitra sy mahafinaritra. Tianareo ve ny Tompo? Amen. Eny ary. Eny firy ny mahafantatra an'io hira io omenakely ny hoe aza manadino ny fiarahan'ny mpianakavy mivavaka. Ianareo ve zany? Andeha jerena raha vitantsika ny hiran'io tsy misy mozika sika eto. Firy eto ny mahalala ny hira fahinkely io aza manadino ny fiarahan'ny mpianakavy mivavaka. Eny ary. Eny andeha tomboka moramora. Aza manadino ny fiarahan'ny mpianakavy mivavaka. Te hiaona aminao eo Jesosy. Ho raisy ny fanahinao rehetra. Aza manadino ny fiarahan'ny mpianakavy mivavaka. Firy aminareo ny manana mpianakavy miara-mivavaka? Andao hoe jerena. Efa azo ilay feokira. Efa azo zany. Andeha namatsikary. Andao ary. Aza manadino ny fiarahan'ny mpianakavy mivavaka. Te hiaona aminao eo Jesosy. Ho raisy ny fanahinao rehetra. Aza manadino ny fiarahan'ny mpianakavy mivavaka. Lay hira firavatsika raisy eo aminao ny anaran'i Jesosy. Fantatrareo zany sa tsy zany? Ankehitriny andesika itsangana vetivety. Eny raha iratsika ny andiny voalohany tika anareo raha itodika raisy tanana ny eo akaikinareo atao hoe ranona ny anarako faly afa eto amin'ny tabernakle ianao an'io arivo manantena nahitanao ndray ny tompany tahanareo ankehitriny aza tonga de mivoaka nefa fa horavana araka ny fomba mahazatra ampilaminana anareo afaka fotoana fohy makanesa tsy ambaravarana rahalahy raha sitrakareo eny ara ankehitriny raisy ny anaran'i Jesosy miverena eny ary mandraisa tanana ankehitriny mitody tsara zany mandraisa tanana ankehitriny aitsio ny tsy mety raha misy tsy milamina amin'ny afo eo aminareo de miverena raisy ny tanany atao ve aoko zay samy mpivahizisika naiza aleanao anarana sarobidy mamre fanantenany tany sy fifalin'ny lanitra Rela Smith tsy hitako ny fanantenan'ny tany sy fifalin'ny lanitra eno tsara ankehitriny miankohaka eo amin'ny anaran'i Jesosy lavo miondrika eo an-tongony ho satrotsika mpanjakan'ny lanitra izy rehefa vita ny diatsika anarana sarobidy mamre fanantenan'ny tany sy fifalin'ny lanitra anarana sarobidy mamre fanantenan'ny tany sy fifalin'ny lanitra mahafaly anay ny maheto anareo an'io arivo tianay niverenanareo iaraka aminay raha-pitso ariva raha azonareo atao raha tsy manana didy anareo de miaraha aminay ankehitriny Elder Still avy any Portsmouth Ohio voaniditra teto izy mijoro eto aloha indrindra angataka sika mba handravatsika mbavaka eny ary Rala Still